Sotran'Andriamanitra lehibe sika no ny nanomezany andro vaovao indray, herinandro vaovao ihany koa afahantsika miaraka ato anatin'ny fandarana Miara Manonja mengy ato amin'ny MPS anterina ny araba mba ampirarintso ho antsika mianakafy tsy misy ankanavaka na ho an'ny eto Madagasikara na ho an'ny any ampitan'ny ranomasina ary dia iaraka eto sika mandritra ny ora roa mahery ary ao anatin'izany no hitondrana famakafakana sy ny fanazavana maro samihafa izay tokony ho fatatsika dia atao hoe tsy tokony fa hoe tsy maintsy fatatsika satria betsaka ny zavatra izay amanjavozavo kanefa dia ilain'ny vahoaka malagasy no mahafantatra azy. Mety tsy ho fanahinina ny mahatonga an'izay hoe tsy fahatafitan'ny zavatra maro samihafa lafo-kevitra sy lafo-javatra isan-karazany any amintsika olom-pirenena fa eo ihany koa ny sakatsakana maro isan-karazany satria ny izay hoe mety mapetipety ny sasany ihany no tosany any amin'ny vahoaka malagasy ka ny Miara Manonja tahaka antony dia natao indrindra mba ameno ny tsy feno na anitsy ihany koa ny diso sy ny zavatra tsy mety hitondra fitsikerana satria izany rehetrarehetra izany dia mitarika any amin'ny fampandrosoana ny firenena ka dia tsy hoe ndeha andambolambo no atao eto, tsy hoe ndeha hanafosafo no atao eto amin'ny Miara Manonja fa dia resaka mahitsy ary izay raha teo no tadiavintsika malagasy mitsikera ny zavatra tsy mety satria raha zao fiainan'izao tokoa dia be dia be tsy tambo isaina ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ity ka tsy afaka jerena fotsiny, tsy afaka hoe tsy andraisana andraikitra fa tsy maintsy eo izay fandraisana andraikitra izay. Toy ny mazatra dia misy ny mpisehatra eto amin'ny fandarana eo ny namako Fanira Zafimanantany, eo ihany koa ny mpisehatra hafa ho avy eo Alain Andremiseza eo amin'ny rodoben'ny mpanoatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM, ho avy eo ny solombavambahoaka Alain Tsimazafy voavita amin'ny alalan'ny Tiko Madagasikara teny amin'ny distrikana Tsimrindrano, ho avy eo ihany koa ny député Jerry Randrebolaina izay solombavambahoaka Madagasikara voavita amin'ny alalan'ny TIM teny amin'ny distrikany Avaradrano ary dia ao anatin'ny izay no anasanantsika mianakavy. Eny ary fa dia hiditra amin'ny antsipriany isika na resy rainoatra ny pare Madagasikara omaly tetsy amin'ny Kaza Mahamasina lalao izay nionana tamin'ny République démocratique en Congo feditoerana mondial 2022 ho totsaina any Qatar izany. Volana novembre 2022 no manomboka ny mondial niova ilay calendrier raha tahaka mahazatra dia hoe volana jolay sy ohatran'izany fa ny amin'ity natao novembre satria fatatsika tsara fa any anaty fasika no misy an'izany Qatar izany ka dia izay moa zany ny fandaminana fa na izany na tsy izany dia nitondra fandresena aloha zany ny Barea Raya no oatra maro ny fanehoan-kevitra momba an'izy iny fa ny azo tenenina fotsiny dia hoe rehefa tsy kotabaina ny mpilalao, rehefa tsy kotabaina ny mpanazatra satria ireo zany no tena mivantana dia mahita vokatra. Rehefa atao hoe milamina tsara ny toe-tsaina, ny manodidina ny resaka baolina kitra na eo aza ny wa aty ananina aty melohan'ny lalao dia mba tena niezaka mafy ny mpilalao baolina malagasy tamin'iny omaly iny ary hita hoe nanana fahavononana kokoa raha noharina tamin'ireo lalao telo misesy izay resy moa zany ny Barea tamin'ireo lalao telo misesy fa dia iny maly iny zany dia mba nampiakatra kely aloha ny fahavononana fa dia ireo RDC aloha zany dia tsy nataty resy ny arbitre koa hita hoe mangalatra ihany rehefa tena jerena le izy kanefa na izany na tsy zany dia ny fandresena aloha zany mba nazahoantsika isa telo aloha zany eo amin'ny groupe misy antsika dia zava-dehibe izay nametrahantsika foana hoe alao hipetraka amin'ny toerany ny andraikitry ny tsirairay, ny entraîneur manany andraikiny, ny mpilalao manany andraikiny, ny ao amin'ny FMF manany andraikiny, ny any fitondram-panjakana manany andraikiny fa raha vao mifampitsabatsabaka sy raha vao hoe fampiorohoro sy atao hoe misy ny fitenenana manindry ny antsi na manindry ny eroa dia manahirana izay zavatra izay namana Faniry. Eny ara dia miaraba ny mpijery sy ny mpiaino maneran-tany isika ry narabe mananjara
sady miaraba anao ihany ko miaraba ny namana teknisiana zay mapita ny sary sy ny feo amin'ny setra rehetra zay azontsika ity Miara Manonja ity MBS amin'ny alala modulation de fréquence 95.4 sy ny radio mada modulation de fréquence 100.8 no andraisantsika azy ny any fianaratsoa de efa mandeha tsara ny MBS zany ary de efa mandray anjany ireo namana any fianaratsoa ny vahiny efa ndraisandrina arabe mananjara teo zany fa dia atevitevina ny fiarahantsika eto akoatran'ireo efa ato an-trano zay tompotrano dia ialaindre miseza zany mandrasantsika eo ny fidirany rehefa aveo iara-dalana amintsika izy mandritry ny minitra maromaro fa ny tsara omariana aloha rina dia rabary ihany resahantsika de mba namelimbelim-bolondray ho ampity ny kitra tena hoe piti kitra amfo ary pitikitra zay tsy manana fijery hafa mihitsiny zany fa de tena lay ampompirenena lay fitiava-tanindrazana lay fanatanjahantena zay ny ao anatiny zany fa tsy lay kajy politika tamin'ny andro voalohany de sahirana ihantsika tamin'ny barean'ny Madagasikara rina satria tsaroantsika tsara fa vaon'ny tendreny ny président Raoul zay amitarika ny FMF i coach Sarabe Sandratana de adevitra be tamin'iny satria ny esorina i Nicolas Dupuis de samy niandrika endrotoana nytari amin'ny ankilany satria hatry makamaka fian'ny Nicolas Dupuis lay mpiaradia am'le fitondrana iny koa moa nentina nandeha ny tetapy tanety mihitsy sady ny karamaina vola be dia niandrika endrotoana ary somary tsy natoky sy namely any Eric Rabe Sandratana zany ny taty am'lay tena pakafy an'le Dupuis sy le taty am'le ilan'ny fitondrana dia nanakorotana an'le maty sa andro voalohany zay le andro faharoa indray rina Rabe Mananjara samy nahatsiaro tsara tsika an'lay fibedesana le nahazo an'lay fédération ny ampy an'lay hoe tsy fanomezana fifatohana ho an'ny mpilalao satria mbola nentina ny vokisana teny andapa ny mpilalao mibary ary nampandihizina de tsisy le mise au vert sy fikajina n'le tanjaka sy lay fahafahan'le mpilalao hiatrika an'le lalao tamin'ny andro faharoa ny andro fahatelo de hitantsika rina Rabe Mananjara fa nisy an'lay hoe korotana teo anivon'ny fédération tao anatin'le assemblée générale extraordinaire iny dia nisy ihany koa le taty amin'ny président Raoul zany mikasika le niesorina ireo membre eo anivon'ny comité mpanatanteraka efatra teo anivon'izany fédération zany taty amin'ny andro faefatra am'izay tamin'ny lahady teo mba azo lazainy hoe tonitony kely rina zany le raharaha ary samy teny rehetra hoe tena velonareo ihany zany adevitra zany ary anisan'ny teny an'izany mihitsy moa ngy afanevima zay kapiteny Barea teo aloha de ny teny mihitsy ny amin'ny hoe alaminy le korotana fahavelo mibandy kely mba hiatrika an'lay lalao omaly zany rehefa tena ampitsara ny fifatohana zany rehefa tsy misy lay fanakorotanana an'le mpilalao dia afaka mahavita zavatra ny bandikely ary fampijoroana amin'ny endriny vaovao tena teknisiana ny mpanazatra ary teknisiana ihany koa ny lalao zay hitantsika omaly rina Rabe Mananjara zay fandaminana ny zava-misy izay tena nahatsapana zany fa ny endry dalao omaly de tena niaino lay kotra Eric Rabe Sandratana satria anisany tena nitakiny rehetra de hoe ajoroa Matiasy teo ihany koa le hoe alolo akisaka Hakim Abdallah satria tsy nahita pahombiazana tany amin'ny andro voalohany faharoa fahatelo fa teo ihany koa le hoe mba ajoroy reo loko zany reo aveto an-tanàna sy ireo zay tokony havita betsaka azy de hitantsika omaly akoatra ny teto an-tanàna de zareo mpilalao avany La Réunion tena nanatevina satria mamzerve tena nanity tsara tao niaraka tamin'ny Bapasy fa nisy endriny tsara koa le izy satria nanana an'le Tom Vodelar antsika Bauer zany tena hita mihitsy hoe tena teknisiana mihitsy de niarana niditra ny tamin'ny remetanira tao misongadina tsara ny lalao ny fidirany ry Fabrice zay titulaire zany Sirinjiva de tena hoe nampiaina tamin'izany lalao rehetrarehetra zany ary vao maraina be le fahafatesana baolina avy taty amintsika iny de zay natendu an'le match omaly satria sahirana le RDC zany ny fahitana ihany koa am'le remplacement taty amin'ny Arnaud zany sy ireo tahakindry Bastien
de vao mainka zany nampiaina tanteraka an'izay alalao mibaria zany zany hoe hita ihany zany efa manomboka miaraka le baria ary tandem sy hoe tena teknisianna nanao baolina omaly zany de efa mahita manomboka manana relève zany tsika Rina Rabe Mananjara ny any tokony anaovana fanamariana fotsiny zany de hoe somary mavesabesatra papa zany atsika moa mananandro Théodin mananandro Birajo efa tokony reny no manina aty amin'ny ilany aveko ry Paulin zany de hitatsika ihany fa efa manomboka hitan'olona ihany lay fomba filalao amin'ny Paulin zany sy le somary efa mitaky zay hoe taona zay tsika mananandro tsiry mananandro tsito azo asolo an'ireny tsara mihitsiny zany metanira moa zany de mbola ao tsara mihitsy le lamasinina gasy foele tena mahay milalao mihitsy izy ary mpamelona ataky avy aty amin'ny akavanana aty de tena nafinatra zany hoe na Eric Rabe Sandratana de efa manomboka mahafantatra tsara am'izay zany am'izao fotoana zao ny mombamomba ny mpilalao sy ny andaminana azy ny mpilalao ihany koa de manomboka mahay mifandray tsara am'le coach zany ary manomboka matoko tena tsara io moa zany rehefa lalao ohatrin'ireny surtout goavana zany mipetraka foana mifanampy marina hoe fifantsanana mondial ile izy Rina mbola manana lalao roa ambontsika dikan'izay raha mandresy daholo am'ireo roa ambony reo de isa siviny atsika fa mbola tsy fantatra moa zany ny hoe ahoana no mety fizotra ny Tanzanie sy Benin satria Tanzanie isa fito zao Benin isa fito de RDC isa 5 dikan'izay zany tsika zany miandry am'izao fotoana zao hoe mety ho takatsika ve na de misy miracle be takinina fa hito moa zany retraretra zany ny tena anaty anaytsika omaly teo anatin'le goal virage fa tsy tafavoaka iny moa zany Rina satria rainy ohatra le lalao dikan'izay zany amin'ny andro fa 5 sy fa 9 tsika zany de mbola hanao be kanefa efa tsara lay fomba fijery ny Eric Rabe Sandratana le coach hoe alohantsika hifantoka kokoa am'lay CAN 2023 am'izay dikan'izay zany raisina ho préparation am'zany daholo ndretra na de hoe mieritreritra ny ity fidanitra ary tsika ka raha tsy mahavomo zany mahavotenimboatra tsika Rina de veritsika fa efa manomboka mahay maka lesontsika ary mametraka relève fa ny angatahana aza ko tabaisina tompoka le fédération miditra amina domaine tsy fantatra le fitondram-panjakana tsy hainy kory ny inona lay fifampitondrano anatin'le fédération sy inona lay antipijoroany le fédération se référé amin'izy le fédération de lasa nanakorotana ny andro voalohany sy faharoa sy fahatelo zany fa io moa zany rehefa hoe milamindamy malizy de hitatsika ndray zany zao lasa inona le izy omaly Rina merci Rabe zay ndray zany zao ny tany ananina tanina de hoe tena esoro sy ny sisa fa zany rehefa hoe ampy fifatohana ny coach ampy fifatohana ny mpilalao tsy voelingelina anao selfie tsy voelingelina de anao kawitra anaty lapa sy ampinanana sakafo be de mahavita zavatra tsara rehefa vita ny lalao azo atao zany retraretra zany fa mila fantatra le mpitondra fanjakana mihitsy hoe nisy responsabilité any iny andro voaloha faharoa fahatelo iny na tonga an'le defete mibaria Rina Rabe Mananjara eny ary izay ny resaka baolina fa dia ho hitatsika ao ny toyany amin'ny 1 Novambra 2024 zany i Benin ikatroka amin'ny Bare de ny 4 Novambra Madagasikara na Bare zany ikatroka amin'ny Tanzanie tonga ny mpisehatra voalohany eto amin'ivany Miara Manonja tsy zany fa ny mpanao politika tsisy vina amitsika mianakavy Alain Remseza araka nefa nambara teto nandritra ny fotoana maromaro zay dia isehatra eto izy hitondra fanehoan-kevitra tsy manafosafo fa fanehoan-kevitra mahitsy izay azo lazaina hoe afahantsika mahafantatra zavatra maro izay fanehoan-kevitra sy fanazavana hoentiny Alain Remseza izay fa le miarabanao Alain Remseza tonga eto amin'ny Miara Manonja mainga eto amin'ny MBS amin'izao fotoana izao ary dia taoarina ny fiakaranao teto dia BDB no ny teny rovinandray Alain Remseza no miakatra ao dia tianao tia tonga dia iresaka eto zany tsika mandritra ny fotoana maromaro iresantsika raha-pirenena mazava loatra raha ny malagasy ao anatin'izay retraretra izay hiditra amin'ny Tsipriany atsika Andriamatoa Alain Remseza fa ny miarabanao aloha nanao na fahitanao baolina maly na resitsika aloha rainoatra
Miraba ny mpijery ny MBS rehetra, ny mpihaino radio, ny vahoaka ny malagasy. Ray manontolo aloha namanarina am'izao fotoana zao. De mialatsiny amin'ny fahatarana kely fa tena mafy be embouteillage na ny lokomena na ny manjamanja tsy vita daholo fa tsy maninona fa tsy maintsy atao ty fa didy amin'ny firenena de tongotsika. Marina misy vaovaona finaritra maly satria nandresy ny ekipa pirenetsika. Za tsy de hita lalina loatra fa efa reko nareo efa marobe ny famangafakana sy ady hevitra ataotsika tsy maintsy misy moa zany fa hitanareo fa na amin'ny resaka baolina raha de efa be lehibe samy manana ny heviny samy manana ny fijeriny azy dikan'izany tsika menakavy manao politika daholo amin'ny politika ihany koa zany fa baolina misy politika tsy tonga ambony terrain anao de tsy fantatao zay ataonao samy manana ny fomba filalaoan'ny olona samy manana ny fomba fandakany baolina zay no mahatonga misy mahay sy misy tsy mahay baolina na misy mahaihay zay ary zay ny ilaina mpanazatra sy le mpanazatra ny afaka hoe ohatrohatry zao no naovantsika ny fomba fanaontsika baolina amin'ny ankapobeny zay zany no azoko lazaina amin'iny voalohany de falitsika aloha fa nareso de nahazo isa telo tsika efa tsara no tsy mahazo isy zay ny azo atao dia iveriko hoe anjaran'ny tsiraray avy ny mieritreritry ny toyiny zany hoe raha amin'ny resaka coupe du monde ty aloha sarotra tsy afaka ny tonga de tentsika hoe satria naresindre mandehantsika de izay no izy ary marina ny resaka teo na goal average nisy resaka arbitre mantsy tsika zatra ny manamanan-kiny io rehefa misy resy mpanao baolina tena mainy na misy nanao inona ny arbitre izy ny Andriamanitra eo ambony terrain rehefa voanao aloha de manginy anao de izay no izy raha taony ny salanisa mbola rony azy tany ny atsika ray fotsiny taty amin'ny tantsika nanalana zany le arbitre de mbola rainorainy baolina zay aloha zany no azo hijerena hoe tsy de misy fanantenana loatra raha ny isa misy amin'izao fotoana zao no jerena atongavana amin'ny resaka coupe du monde fa iveriko hoe mbola lavitezatra koa zany fa tsy maintsy manomana manamboatra tsara mbo zavatra mamendrika koa no entina any amin'ny coupe du monde zany de fa meo koa ny 2023 zany fanafana eto Madagasikara fijeriko azy ao daholo ny rehetra za moa de fa raha ohatra ka tafakatra amin'ny 2023 zany ny ekipany anina de fa tsy maintsy ho avy indray no eraoera de fa vitan'izay angamba ny fifidianana hoe faly ny vahoaka malagasy de zay eo no lanina hita eo zany fa za aloha mijery azy amin'izao fotoana zao zany hoe hitsapako hoe falitsika androany fa ny fanontaniana mipetraka voalohany hoe inona marina ny tena hetahita amin'ny malagasy zay indrindra eo tsika zao eo indrindra tsika zao Andriamatoa Alain André Miseza inona marina ny etaetan'ny malagasy araka ny fantanina napetraka ny Alain André Miseza teo raha ny zavatra anseho zany tao anatiny izay atao hoe telo taona latsaka kely nisiny ity fitondrana ity zany hoe fisiny ity régime ity dia eo ny fiainana mivantana fa eo ihany koa ireo taremarika be de be izay mivoaka etseroa de milaza hoe memitotongana ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny Madagasikara maro ny fandrefesana azo atao ohatra eo amin'ny resaka vidim-piainana ohatra eo amin'ny ady amin'ny kolikoly ohatra eo amin'ny fanondranan'entana makany ivelany ohatra ny eo amin'ny fanajana ny zon'olombelona ohatra amin'ny resaka fandripahalemana ohatra eo amin'ny resaka tontolon'ny fampianarana ohatra amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka dia sationany fotsiny ireo fa raha toka jerena indray mifoaka zany la izy de tena hoe mitotongana tanteraka ny fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao etsy akilany anefa ny mpitondra fanjakana dia raha vao misy atao hoe irika ahafahana miseho sy ahafahana mandoka izay everiny mpitondra hoe zavatra vitany sy ny ezaka ataony dia tonga de miseho izy ary tena hoe andanina vola be mihitsy ny atao hoe communication ao anatin'izay rehetrarehetra izay mbola manana fanantenana ve ny vahoaka malagasy raha to ka Alain André Miseza no anontaniana raha izay no zava-misy ny mpitondra eto miteny hoe mioeraoera mavita zavatra sy ny sisa lay chiffre eto ananiny eto mazava be hoe mitotongana any amin'ny lafiny maro
mahatonga izay le mitotongana zay namanarina mazava be fa zay le atao le hetahetan'olona le zavatra tena tediavin'ny olona neny nanaovany mitotongana le fiainany fa ny zavatra tia tsy tediavin'olona miazakazahantsika mieritreritra zao ny amin'ny fianaratsody hoe anao akadingeta be hoasina tranompanjakana rehetra amin'ny tranompanjakana nge nisy foana hatram'izay ny zavatra tediavina de ny olona ao anatiny aloha no mavita ny asany zay vo anao trano anaovan'inona zay zany le fa inona ny mamaky anatsarana ny asa atao ve sa ametrahana zavatra mandany vola zay mety tsy atongavantsika amin'ny zany zavatra zany fomba fijery zany hoa misy mpijery kapitaliste de zany ny ataony ary indrindrandrindra ny fijerin'ny mpanao didy-jadona raha mijery ny tantara ianao mantsy membotra ohatsy mijery ny Mussolini sy Hitler de ny tena nampalaza an'ireo de fananganana sanganasa mitsoalatsoaly ty zay ny mpanao dictature zany ny tena zava-dehibe amin'izay raha volona manao didy-jadona de ty oeraoera le oeraoera moa zany fiten'ny tanora mialatsiny fanindramiko fa ny efa malaza indray am'izao hoe ary lale zay ndray maharakaraka ihany satria mbola vo mifanerasera am'le tanora tsy ataon'ny olona hoe goaikantitra ohatran'ny sasany any amin'ny Facebook mantsy misy tonga de miresaka aminao de goaikantitra reny patati patata tonga ava ty manoaty zay de makanesy ety miady hevitsika fa miara manonja koa zay dina hevitra atsona mpanoana mpitondra fa tonga laindre miseza rehefa hoavinareo a za namanarina mafaka ary afaka mitondra mpanao gazety mihitsy izy so lazay ny fanotongilany ianao rehefa tongeo izy ke le namanarina eva eo foana eto mpanao gazety na zay olona eritreretinao azahoanao miaro anao na matsaratsara ny teninao tonga ava fa endasina eto amin'ny miara manonjinareo soratra ny trano malalaka be ato tsy hisy olana fa zay ny ilaina ny demokrasia zay ny tsy aneketsika ny didy-jadona voalaza manangana zavatra tsoalatsoala zany nge manara-penitra inona mahasamihavan'izany tsisy mahasamihafa azy ary am'izay le fitsondondongana ny fiainan'ny vahoaka zay de azonao tena jerena mihitsy miverina tany arinanao tamin'ny andron'ny ratsiraka tompoko laratsiraka didie fa sahala am'izany mihitsy ny zavatra nitranga zany hoe le tena fiainam-bahoaka ao anatiny tsy voalaminy fa ny zavatra natao de nametrahana zavatra ho jerijeren'olona ary misy zavatra natona fiteny tam'izany mihitsy hoe anokana ny zavapita zay ny zavatra tam'izany no pont tena be de be lalana tany Antuléara lalana 10 kilometra raha tadidinao de mitokanana ny lalana 10 kilometra ainao mandehany iny le naseho tamin'ny télé iny ihany ny vita tsy mamena efa eto milabary tam'izany milamenaka sy larana daholo ny fitiany fampianara tsy nandeva nisy fanamboarana équilibre etnique zany nisy daholo zany mba ny olona any amin'ny faritra koa mantsy rehefa miresaka an'izany zareo milaza foana nareo merina manao an'izao tsy fanaratsiana ary tsy hoe tsy fanekena zava-misy fa ny ainanay zany raha ohatra ka merina fadimbidimby eo amin'ny anao de fa atsonany eo amin'ny université amboary eo sy volany amin'ny faritra aiza misy fianarana zany ohatra zany ny tiako mena va mety ohatra zany koa Betsileo de tsy voaninao fongamo zany atao maro-pahaizana sy ny culture de l'excellence ataoko amin'ny teny frantsay satria izay ny mora andraisana azy hoe ny mendrika indrindra ny ataontsika hoe ny kolotsaina izay manome vahana ny mendrika indrindra amin'ny baolina ianao de tsy maintsy mendrika indrindra no ataonao ambony terrain zay mavita baolina eo mbola ao tsara ny vatany no ampidiriny eo ambony terrain eo ambony kianja fa ianao tsy ampiditra olona efa mandoalika aveo no ampanaovinao baolina zay zany rehetrarehetra zany tsy maintsy averina ao anatin'ny ataontsika hoe fomba fiainan'ny malagasy averintsika misotoavina malagasy ary malagasy iny tsy hoe adalan'izany ozy malagasy hoe zay adalany toandrainy dikan'izany tsaratsara kokoa noho ny teo aloha foana ianao zany zay zany ny dedavy malagasy namanarina fa tsy zay intsony zao ny dedavintsika zay ny olana am'izao fotoana zao fa ny volany manjaka io ny tena fahavalo ny fitiavan-tanindrazana sy faiza manao io vola mandeha amin'ny tsisy dika ny vola ilaina foana ozatry ny fiaina fa ndeha makaina any amin'ny fanohanana andanantsika makany amin'ny tsaratsara fa tsy fanohanana lasa vola lasa devoly misotona atsika makany amin'ny farany ratsindrindra mame ohatra ako raha vao miresaka tsika eto Madagasikara tsy haiko zay iza ny filoha nitondra an'izany manotany Rwanda tsy mariny zany namanariny Rwanda izy ty filohany Kagame Kigali tsy haiko tsony fa ny tsy fantatao Rwanda nge mbola vao 10 taona lasa firenena niadiny famono
misy fokoroa fotsiny de fa mifamonony fampitsatokatsy mbola tsisy nisy tany Tamatavy lazaina zavatra nanirina be tsy misy olona folo akory maty nisy tany Tuléar lazaina fa misy samy malagasy mifamony tsisy olona folo akory maty fandana hoe mba isany olona maty tany Rwanda avy daholo ny firenena any avelany reo na de nanampy teo ampise hoe zay de mila demokrasia zay de manao ny zon'olombelona de nampinana mena vola tsy toko tsy foroa ny Rwanda zay ngeneny reo vazary hoe mena vola ny Rwanda satria mahay mifamono mialatsiny fitenena zay mihitsy le izy mahay mifandatra jahany Rwandais zay BDP ny voatsandoka borzino zay avy any betsy misaraka de tapaka ny tanany tapaka ny tongony sasany voaolana raha ny olona voaolana tany vehivavy voaolana tany Rwanda angamba gagana reo raha mahita ny ao anatin'izany antanio ny namana pailalana Sokobe Rakotomanana Honoré fa izy ohatran'ny tany mpitsara tany nanao an'io rikoriko mihitsy izy mahita zavatra mitrangany zao izy amin'izao fotoana zao no zany zavatra zao izy ny lola arany eto Afrika izy ny lola arany ianao milaza hoe tsisy fitovizana amin'ny tantara malagasy mihitsy Rwanda lola arany asinany zao hoe izy nge voalohany premier ianao gistre tsika fahafolo amin'ny gistre izy voalohany amin'ny afrikanina ary raha tsy diso fa 10 amin'ny firenena rehetra eto tany Rwanda amin'izao fotoana zao ahoana ny ampitovianao tena amin'izany fa manino Madagasikara ara no atao hoe io miramina be ohatran'io ary eo ny mpanohatra eo ny resaka mpanohatra tsy maintsy resahana raha matetika tsika makany mifanjakana hoe satria tsika mpanohatra milaza hoe reto Rakoto manao an'izao raha be manao zay le natonga tamin'ny voalohany teo ty tsy resaka molotra na resaka lokomena na resaka lavavolo na foivolo zany resaka fanjakana resaka demokrasia resaka république misy aloha zao zay mitady ny ampanjaka tsy zahako tsy manohatra ny tetavany an'izany fa ahoana ny atongavana amin'izany mbola nofinofy fa tsy zany tsony zava-misy fa ny zava-dehibe zay tokony ho apetratsika mazavitsika malagasy amin'izao fotoana zao de le fiaraha-rona makany amin'le fananganana le demokrasia tena izy tsy hanitsakitsahana ny rafitry ny demokrasia zany hoe zo fototry ny demokrasia misy zo fototry any io hoe tsisy demokrasia mandehandeha zao soratany ariva misy zo fototry dao inona fazahoanao miteny milaza ny hevitrao amin'ny akapobe ho azany fa tsika tsy miditra mipitsopitsony lalàna fambanjary manosoro ny menao tsika any amin'ny tokantrano any fa ny fazahoanao miteny sy maneho hevitra zava-dehibe zany amin'ny demokrasia zao any Frantsa mameohatra misy an'izany Zemmour zany fa de manompa ny mainty fotsiny zao manompa ny arabo manompa ny olona mitovy fananahana nefa miaraka zany rehetrarehetra zany fa milaza ny heviny izy zay tsy faly de avy plateau izy amin'ny télé izy ary ny tena mahazo satria le heviny zavatra masosotra iny tiany olona hoe ary amin'izao fotoana zao de manana 13 isan-jato de anjaran'ny olona no misaintsaina de anjaran'ny olona manipy izay le fahafahana manao safidy zay vonoina mivola eto amintsika mitsekeko satria mitseny hoe tsekenay fa no tsy ekeko manokana aloha zany satria manitsakitsaka ny fahafahako amin'ny mampa-demokrasia any zavatra ataotsika fa ampanjaka ny teto ka ny mpanjaka ny mamebaiko satria avy amin'ny Andriamanitra nazahoany fahaivana ina mono lazainao ao zavatra hafa mihitsy zay ary mifidy matoana sainao mifidy fitahanao raha amenao vato tsisy vato-kolonganao amenao any efa ny resaka vato taratasy tsy mety zany zay le fanodikodonana ny safidy malagasy zay teo moa de nandeha niady resaka be doublon triplon tsy itsony zany de fa hitanao fa misy disatisa ny demokrasia tsika ny tsy maintsy zavatra atao voalohany indrindra ary lesiko amin'ny olona lampanarena tsy vitatsika de ny fametrahana ny demokrasia tena izy eto amin'ity firenena ity be de be milaza resaka investisseur hoe resaka vola io isoko misy investisseur ianao variny de tavinao colligenao atrangany tenao variny de tavinao kianja manara-penitra ny detaviny téléphérique no ataony taiza nisy tany frantsaka hoe terrain baolina stade de France natao stade de France any igny mbola tsy misy tsisy 10 taona kory zay vao nisy ao Paris ke anao zany ny andeha azakazahanao izy efa nihinana daholo ny olona vao manao an'izany voky ny olona aloha dikan'izany miverina amin'izay le manao démagogie be koa mantsy tsy tiany olona tsony amin'izao fotoana an'ireo olona efa manatsaina sy mandinika le fikisana fotsiny kio mikibinareo zao ny romanina mantsy nanao an'izany
hoe ny fokisony kibony a de ameo kilalao izy a de ataony daholo izay tianao rehetra fa tsy zany moa nefa taditrangy eto amitsika zany fitsika zao entina any mirendrarendra fa na ny kibotsika ara tsy foky dany anao mifidy fanafody misy marary reny mba eritrereto hoe ovinany tany aminao nisy narary aizany misy fianakaviana tsy maintsy misy aretina foana misy marary efa ao anatin'ny fiainan'olombelo zany de makanesa ao nanao farmasiva tonga de miongotra ny volony amo teva tsisy tonga de miongotra ny volonao hoe namanarina tonga de mitsamboatra hoe vomianao le vidiny fotsiny de ahoana ary zany efa dokotera tsy tia lala hoe bio reto mame ohatra alohan'ny coronavirus efa nisy paracetamol tao anaty magasin le pharmacie nandeha ny coronavirus nandritry ny heritaona nandritry ny hainao apitso ny coronavirus nanomboka ianao manontany vidina paracetamol efa 3 aven'ny vidiny tamin'ny afako maly ny vidiny tsisy fanjakana zany tsisy manara-maso za ve ny ministre tamin'izany zavatra nataoko voalohany indrindra bloqué ny prix satria aim-bahoaka io satria aim-bahoaka io fantatrao fa aretina fanafody reto zay fanafody reto mampatanjaka amin'ny fanafody mampandehana raha fantatrao zany efa ataony dokotera anao nina hoe inona dôly ilaina maiky retiny ilaina maiky ka tamin'le teo le hoe coagulant inona sady tsy dokotera ka tamin'le teo le hoe tsy andoavam-bola reto nefa toatra ny nandoavam-bola tsy nandoavam-bola te reo ny tena niakatra amin'ny vidiny zany ary tsy misy tsony amin'ny fotoana sady fa hoe lany Andriamanitra ahoana lany ahoana eny ambopony olona mitady nefa nao milazo aza makeny ambopo fa fanafody zao dikan'izany tsy voafe mihitsy ary tsy misy olona zay miezaka hife ny olany malagasy mametraka amin'isy anao amin'izao fotoana zao ny roapatelo tsy mahiteny gasy tsy malala ny olany malagasy ahoana ny ampandehan'izany za zo manery mameresaka budget nisy fandarana manokana le izy moa tsy tiana hevitra fandarana atao an'izao ny budget fongamony atao budget nge atao amin'ny cahier ny ampianarana nge de zany foana ina ny vaovao am'izany fa tsy mifanoratanao azy mapety ny fanaovanao azy ery na ho azo vainao va firitaona ary ny fonds souverain manahirana foana zany fonds zany hoe fonds souverain zay tiako anaovana azy volam-bahoaka nge io e ka zay tianao anaovana azy ahoana no tetafinao ampanekenao an'ny misy ny solombavam-bahoaka hoe zao ny anaovana an'ity olanina ny budget fa ty fonds souverain no karazam-bola ao anatin'ny budget io ny roapatelo ny lasany présidence ampanjakany zany sady isony tsatako aloha manontany io le ministre fa za tsy mila calcul be fa zay fotsiny jereko nefa tsy mitaky vola ny mpampianatra mitaky vola ny mpampianatra mpianatra migrevy ny hôpitaly migrevy ny inona problème atao tonga amin'ny urgence anao tsisy inina zay le tsy faiza mitatana le mametraka an'le rendrarendra alohan'le fitantanana amin'ny fiainam-bahoaka rendrarendra ny lasa aloha zany zay makany amin'ny fampanianarana no mampanahelo mijery azy fa rehefa dinianao ny zavatra mandeha le olana le ministre ao mange tsy nianatra tany amin'ny EPP mihitsy ny zanany indre mandeha ary tsy nianatra tany amin'ny CEG mihitsy ny zanany tsy nianatra tany amin'ny lycée ka ahoana ny afantarany fijaliany olona any hoe na tableau W petrahana ary mila tsisy misy olona maty tableau ny enjerany tableau andeko ao aiza nisy tableau béton enjera zany namanarina satria kitoatoa tandrametaka zay ny zava-misy zany rehetrarehetra zany mila reninao voalohany ahoana ny sezany sasy ahoana ny fianarany sasy misy CEG namanarina na anaovana carnière tsisy satria nisy fotoana teo hoe tsy mandony fa bôjy ny fampianarana 0 ariary hay ty vola alohan'ny ray aman-dreny ty no anaovana ny kojakoja rehetra ampianarana mba le fanjakana sarara mandoa loza nefa le olo efa tsy mihinan-kanina de mbola andoavana le izy zany tsy maintsy fanarana hoe andoavana sa tsy andoavana ka tsy mandony olona de tokony alohanao ny adidinao ny olona ny nandohetra alohanao aiza ny olona ny andohetra ko ny vola tsy mandeha eny am'izay tokony anaovana azy ko ao any le olany zay le fahaizana mandananja an'le hoe asiety zay asiety mantsy volazany hoe vilia zany ao anatin'io zavatra azonao vary ny laokany inona izay ny tokony ho jeritserena ahitana azy ny olona tsy tahititra be am'izany ny malagasy tsy mahatsapa mihitsy hoe iny vato arotsany fidianany olo iny nge iny mahatonga ny vary ao anatin'ny kibony izany mbola mila ampianarina ao anatin'ny demokrasia ny vahoakany io lefa mahay-zany efa raha voratsy fidy ianao de ny varinao mandeha any am'tsisy de kapohony ianao jereo ny any Amerika nany iny tsisy mbotra ny roa zany no mandaha roa zany ary efa tena mafy Obama zany efa tena raha nisy olona nafinaritra ve teo nisy obotra ny Obama miala ihany ianao fa tsy te halala ny olona hoe okzay amp'izay aloha fa sao de mbola misy metimety ndray na tsy metimety ary satria Trump tsy zatao hoe nety be ho an'ny rehetra fa zay ny lalàna ny demokrasia de tsy maintsy manaraka tsika dikan'izany
tsy maintsy miditra am'izay lalana sarotra zay ny malagasy ary zay fidirana amy lala sarotra na tiany malagasy na tsy tiany ro ny safidy na ianao mbola fatombola somatiny vola de manaiky ataony olona mahay amena amy raviravy io mahoana va reo ihany reo de andao sy rehefa nahazo t-shirt kely de me ahoana mahazo kapa ilany avia de fa mety rehefa mivoaka avy mifidony ameny ihany kapavanana zay ve sa hoe tena anarina nyty fireneny ty fa tena izy ny olona tena mavita azy inona moa olona mavita azy olona tia tanindrazana aloha voalohany fa na tianao na tsy tianao ahoana ny apetrahanao olona frantsay ve nao ataonao anglisy ve nao ataonao senegal ve nao ataonao hoe andeha ny firenenao tsy niany aminy no ataony zay de fa mazava be ry malagasy tsotra kely iza le olona io iza ny taranany iza n'inona fa tsisy olona mifidifidy foana amina ohatran'ny rafozanina ihany ozany ary mahay ny tantarany Madagasikara ihany tantarany malagasy ilaina daholo malala hoe ahoana zany fitondrany zany mifidy tsy de mihitsy am'le fahaiza manao anao olona nitaizana ve ty nampianarina ve ty andeha hitondra manana an'izany fahaiza manao zany anamboatra amin'ny fiainantsika menakavy ianao anao natokantrano na manirina maniry ny volo fotsinao zazaroa zazatelo olona 27,5 millions tsy maintsy olona manana ny mahafantatra hoe tiany tiako ale ary ny farany ny fahitsina mba le vola miditra ao anatin'le kitapom-bola an'le malagasy tsy mandeha amirendrarendra sy ny kitoto sy ny fidedadetahana ary ny tsy fahaiza mitantana fa mandeha makany am'le hoe bonne gouvernance izay ny atao izay ny fanambiny tereny vazaha tamy Rwandais inona moa mahavoalohany any Rwandais hoe tsara ny fiainany Rwandais mahazo voly satria voalohany izy amin'ny bonne gouvernance zany hoe le olona tonga eo tsy maka vola amen'ny posiny fa maka vola anamboarana ny fiainam-bahoaka zay ny zava-dehibe fa tsy fa misy anina kely de izany tsy zay io fiainam-bahoaka kitapom-bola ny tokantrano tsiraray avy tsy maintsy tonga de hitany maso zay zany na manarina no etiko manetana an'le vahoaka am'le hoe tandremy tsara sao mandoro amin'ny tsolany tandremy tsara sao zatovy miopo biby be io izy eo zatovy miopo biby be eo adefa teorina vo ianao ihany ny kakeriny zay mazavy zay fa fiainana ao anatin'izany mandeha foana efa manangasanga ny 2023 resaka mpifidianana sy ny namany ny mpitazana zao de mahita hoe efa betsaka ny manamboatra terrain lefa le fiainam-bahoaka eto zany mbola tena faran'izay tena sarotra dia ny sasany etsy efa manamboatra terrain efa manao fitsitsy diaparitra atsy sy sisa ahoana ny fahitany Alain Remseza an'izay zany zao raha ohatra hoe tena hitsina mihitsy le resaka maika amin'ny fifidianana kanefa le olana zay anio iainana androany iainana anio iainana rahampitso mbola mitoetra foana nefa ny sasany ary efa manamboatra kianja mba andrombahana n'lay 2023 lalam-pandrenana ihany ko io izy io hita io fa vohitsaka sy ny namana ny zavatra azo lazaina amin'io de tsotra ity fanjakany ity ny tena zavatra fomba fiasany raha tsikarikireo de androany izy mipetraka teo de rapitso izy de fa nanao propagande io ny tena zavatra tiany aza voakely hoe zay satria mety misy tsy mahazo an'izay zany io le zany hoe voatonga eo izy ianao tokony hitondra tena ho mpitondra zany hoe amany olan'le vahoaka fa tsy zao mitsy zay mihitsy ny tao an-tsainy fefa mieritreritra sady izy le fifidianana manaraka tany ahoana ny anambatambasako an'ity vahoaka ty any am'le zavatra any am'le toetra ratsiny misy mihitsy an'izany mantsy fantatra le olona tokantrano fa tily abiera de ino no entina rehefa alona mamoara tsy manino ohatr'izany io zavatra mitranga io zany hoe tsy fanjakana ny eritreritra mihitsy ny tena amany olany vahoaka fa tsy nanao an'io mihitsy izy ary tsy nanangana an'izay gouvernemanta telo sa ebatra ny fanesy zay izy raha zay ny tao an-tsainy hoe anarana firenena fefa tena lianao fiderana mihitsy hojereny any ivelany sy hojereny vahoaka malagasy hoe sao nenay de ty de isay ihany ny eto zay io zavatra satria nahoana satria manantena izy fa ny vola be any aminy ny anatotofany any vahoaka malagasy reveo anakipina amin'ny masony zay zany le zava-misy tsy vo zao zany fa ataony mihamafy le izy satria efa matahotra izy nge matahotra za matsapa mihitsy io fanjakana io matahotra io tsy zao ny ataona raha tsy matahotra izy fa matahotra io ary mandangy izy raha milazo hoe zay tsy matahotra izy ahosahirana izy zay ny vatikazo tovy ihany le vahoaka nge tsy maintsy hiratra ny masony zay ka noho zany de ho za hoe
aza taitra nareo mahita an'izany hoe amanona izy manao an'izao efzay ny fomba fiasany hatram'izay ary maninona ny lasa mitsidy-paritany kina moa ny ataony eto fotsiny menomenona ny vahoaka eto fotsiny amin'ny zavatra tsoa koa fahitanao zao hoe fety be lasa misy 23e région natao fety be tery tsisy maharatsy azy any fa zay ny ataoko hoe lehilahy ara-pahamehana lehilahy ara-pahamehana mametsaka 23e région anao de mampitombo ny budget zany fa misy gouverneur vaovao tsotra kely fotsiny ny kajy ataoko afantaratsika azy hoan'ny olona rehetra mijery de mbola tsy maintsy anangana propre itapelay mitombo ny région mitombo ny ministère mitombohoana ny tetibola de ivory ny député amin'ny oktobra eo am'izaytsika miany zany afaka enimbolana valivolana inona ny tombotsoa azon'le faritra vaovao am'izay zavatra mitanga ka eo indrindra mantsitsika de eo indrindratsika fo manomboky za hoa nisy gouvernement tamitsangany io avela izy asa sa tsy miteny voaloha tsy miteny mihitsy zao a vo miteny amina ahoany ty ministre tsy maiteny gasy apetraka reo ty zavatra tena tsy azo resahana mihitsy ma tena mampanaela ahoany tony olona ao anatin'ny fitondrana resaka tokantrano no misy olona manana kalaknikao ve zany ny fanontaniana zany ve no ataonao anaty gouvernemanta zany no mahatonga ny olona mamety am'zany ve ny everinao avany olona ny malagasy zay le fanontaniana fototra tsy taretiko lavabe fa efa ny ao anaty Facebook amin'ny fiteneninareo fa zany foana ny resaka ianao ary leo mieno azy zay no ataoko hoe ny olana ao de ny hoe raha tokantranonao avadika raha-panjakana ary ny raha-panjakana lasa raha-tokantranonao zay fotsiny tsy miditra akoatran'izay tsy ny akoatran'izany tsy mikasika atsika ty firenena no resahana firenena no tantana ary vahoaka malagasy no tsinjofina fa zay ny zava misy am'izao fotoana zao anjaran'ny vahoaka no mafantatra hoe aiza ny lalakaleko eo ny ilaina n'le mpanohatra eo atao inona moa le mpanohatra na manarina tohatra nyto miteniteny fotsiny zay lazay ny olona koaikanto telo taona efa ho telo taona zany zao régime io de ahoana ny mpanohatra ary fa manina moa ny ilaina mpanohatra ka menimenina vahoaka tsy tonga de ataovy zay ena manariny raha tsy mila demokrasia tsika tsy mila ina de mandeha mivahoaka de makangady de maka lefina de maka sotrokely de maka voli de maka vilany de lasa mitoratorokely amin'ny ara-betôly tsika menakavy zay ny firenena tsy misy rafitra demokratika fa raha firenena misy rafitra demokratika ianao de misy soloteny reo vahoaka tezitra reo zay mahito kely izy amin'ny voalohany satria voavilany ohatra flora itao zay daholo any amin'ny finereta fa mitombo io arakaraka ny tsy fahavitanao ny asa zay ny veriny tokony ho ataonao hoe aiza le etaetanay ia ahoana ny fahitanao an'izay zany zao satria raha izay mpanao gazety zany zao mieno eny amin'ny fiarahamonina satria asanay moa zany le hoe mpanao gazety mandehandeha de tapaka ny rano hoe tsy misy tsatokantsy tsy de zao no tenyle olona hoe tena enjany izy ty zay le hoe enjany izy ty zay mifony zavatra maro zay ary olona izay nanoana n'io régime io no teny zany ny akabeazana tena tsy napozy zay tena enjana anahoana ihany tsika ty ny rano teny sabonamy matapaka tsaiko tany aminareo tany koa hoe tapaka fa tena enjana de mivoaka le fitenenana ohatran'izay nahoary ny resaka rano efa roa taona sy tapany zao ny lazaina fa amboarina ny rano ary tsy isy tsony rano tsy mandeha eto Antananarivo za ve namorona an'izany na manarina sa ny arahana eno zany ohatra mantsy mamory ny alain de miseza hoe no mamory ny alava tsy niteny an'izany zavatra fa nisy mihitsy fitondram-panjakana ny laza fa vita treo ny tsy fisin'ny rano ary andeha daholo ny rano eto Antananarivo ohatra anankiray eny mahazo ao mipetraka manomboka maraina amin'ny 10 tompoko ny rano tsy mandeha parapatonga arivo amin'ny 7 arivo afereny kely hoe manomboka amin'ny 10 maraina tompoko ny rano tsy mandeha parapatonga amin'ny 7 arivo amin'ny 4 arivo tsisy rano eny mahazo zay mahatonga anay masisisy kely tao leo tsy vitany na lokomena na ninona fa zay zava-misy tsy afaka andainga an'izany ary rehefa mandeha le rano rehefa aveo no izy tsy mandeha iny mba tsy etsitsetsina amin'le zavatra tsy mandeha miakatra be le pression vaky daholo lasa filomanosana ao anaty tokantranonao zany ny zava-misy eny zany tsy azo lavony zany tsy nieny any donc jerentsika ny eny andorany fotsy manomboka amin'ny enina maraina tsy mandeha ny rano hatramin'ny 7 ariva ihany ko de gagy ianao ohatra irery lala ozy ny ankizy ohatra irery lala ozy ny ankizy kely amin'izao fotoana zao marina ny azy enao ny efa milasa vity zany ka maninona zany aloha ny atao vonanao teleferika
Combien de millions de dollars moa le téléphérique teo na mana 151 millions de dollars ave mety ho mety tsy de mo raha iapafoliny zay nanaovana ny ranomaso ohatra nefa nandeha ny laminy ery ianao zao miatakataka ery mijery masisisisy ndray namanamana lay mety tsy ohatra zay intsony fa tsy zay nanaovana azy fanaovana téléphérique zay tsy fantatra na rofina no vita zany mbola ao daholo manamboatra mandaranao ray manontolo zany de manamboatra rano tonga ny farany any de inaugurena am 2023 fantanina de faly zay teka de fidy anao zay zany le zavatra tao tena mialatsiny ma zavatra efa tena tsy raniaina ntsony zavatra mitranga amin'ny malagasy zao nizy antany anao na manareny ohatriny amin'ny vidin'ny faritsika mahalama resaky zao kapoka 700 zao ny kapoka hitako tamin'ny maraina fidy anao tamin'ny maraina tamin'ny maraina 700 ny kapoka de misy 500 sena de misy 500 sy 700 volana oktobra tsika zao oktobra fa inona ny lazaina tsy efa telo volana zay efa bolana hoe tsy efa stabiliser ny vidim-bary efa milamina de hoe anafatra varo efa vofe io zao zao ny zava-misy zany 700 dikan'izany mbola ataonao apatapinao ataonao fa telo faingo dimy zay vao mahazo ny 1 kilo ataovy kely calcul efa mahery ny 2 ny vary fiditsika kilao am'izao fotoana zao nefa ho avy ny maitsoahatra zany zao farantaona mazava ho azy ho avy ny cyclone raha tonga cyclone de ahoana indray zay zany zava-misy lasaina fa vita ny lalana mahery ny 5 tsy efa nisy ny teny an'izany ve efa nisy iarahana eny zany lalana RN5 atsika amin'ny teny zao tsy atoboko tsy atoboko mbola ao foana ny lavaka sinina ny pasipasona tamin'ny tractera de eo ihany eo zay fanontaniana any apetrako rotaona stapa zao vita ve ny lalana makany ambatotra saka mbola tsy vita vo nisy toavany mihitsy zany zao de hoe mbola tsy vita tiako tenenina am'izany hoe raha zany vola be zany natotona tao daholo le 2 minitra de vita le lalana fa matoa ela be le lalana tsy ampy le fitaovana sy le entonao manao an'le izy ianao hoe manana olona marary ny vary ny foto fiveloman'ny malagasy namana reny io ny zavatra voalohany tokony vahanao tsy tiako ny ohatra ny akory ny raha za zao mitondra hoe tsy tokony ohatra akory ny ariary zato ny kapokaray zay angama vao tena misy teny eo zany ny fanjakana ka miasa vidinena mba tsika tsy maintsy mihinan-kena nahoana tsy tokony ohatrina vidinena zao 80,000 raha tsy diso raha tsy asinao taolany ohatra raha tsisy taolany tena liza de ny saosisy mbola zavatra hafa 9 sy ray alina nge zany mbola ohatr' zany ko ny saosisy tiako tenenina am'izany izy ny mbola afaka mihinana saosisy amin'ny tokony ho izy am'izao zany tokony vahanao voalohany ahoana ny hinana ny gasy hena otritra isan'andro amin'ny tokony ho izy zany ny tokony atao manao an'izany me le fitondram-panjakana eny ary toy ihany ny resatsika amin'ny Andriamatoa Alain Andriamizeza zay izy moa zany mpanao politika sady ao anatin'ny rodobe ny mpanohitra amin'ny demokrasia eto Madagasikara filoha lefitra zay mihitsy le izy fa antaniko kely ianao Alain Andriamizeza hoe raha zany ny zava-misy manahoana ny fahitanao ny fahamatorany vahoaka malagasy amin'izao fotoana zao io le fiainana io fa itsy an-daniny ny mpitondra fanjakana milaza ny hoe zay efa mikarakara zay efa manao an'izao zay efa manao an'izao le vahoaka malagasy zany mitazana an'lizy manao fahitanao ny fahamatorany ny vahoaka malagasy amintsika miteny zao iza manokana nge de efa milaza matetika manao hoe ny fitondram-panjakana nge de fitaratry ny fahamatorany vahoaka aloha samy tsara tetika za koa anatin'izany azafady fa zao iverinao ao anatiny aloha fa tsy hoe tsisy za miteny an'izany eo anatiny ny fitondram-panjakana mitondra anao nge de fitaratry ny vahoaka anao hoe matotonga eo reo nisy antony tsy tonga teo reo tsy misy antony tika an'izany samy tsara tenitsika mba varomana pomeritreritra fa matoa mbola tsy totosany demokrasia tsika de mbola tsy ampy ny finiavatsika hitady an'le demokrasia tsy ampy ny fatsapatsika fa io ny fototry ny azahoantsika mao famatona be de be ngeraka ty mizao miresaka hoe tsy mila demokrasia zany impiripirinao mare olona miteny an'izany tsy mila demokrasia zany de mandoso tsy aizany amarina an'izany jereo ary ny firenena lehibe indrindra eto an-tany mety tsy manan-karena noho ianao koa izy ianao milaza manan-karena be fa izy mandoso satria nahoana demokrasia ny any aminy tena demokrasia no ataona samy manany azy mety tsy de tena mitovy fa ny fototra so fototra itovizana ary iny ny ilain'le vahoaka tena sarababe bahoaka fa ny sarababe bahoaka ny mamokatra namana reny
reo ny miasa fonctionnaire, reo ny mampianatra, reo ny manao any amin'ny usine, reo io sarambambe bahoky io no ilaina karakaraina fa tsy ny olombitsy miaina na itseo anao na eo anao de mandeha foana ny fiainany zay matahoana fa zay natao hoe fiainan'olo zanak'olombelona tsisy aloha zao ny communisme fa zay ny tena manjaka de ozy ako hoe anjaran'ny vahoaka malagasy am'izay nefa mahatsapa hoe aiza ho an'ny lalana tokony ale azahoako manarina ny fiainako ray manontolo tsika zany hoe fiainan'ny tokatranoko fa fiainan'ny vady aman-janako tsy maintsy ao anao manomboka zay de iny mitambatambatra de lasa fiainan'ny fokotany fiainan'ny commune fiainana zay le tsy takatro ny malagasy so loatra am'izao fiainan'ny région fiainan'ny province ary fiainan'ny malagasy ray manontolo ary io a tsisy fanavakavahana tsy fiavahana zany ny malagasy hoe aloha mialatsiny amin'ny teny hoe côtier merinina moa zany côtier ny petsileo hoe côtier ny malagasy de malagasy ve côtier ny iza moa ty tsy mety ve côtier zay de efa firiny efa ny tononoko ny bara ve côtier enina tononoko zany rehetrarehetra zany de efa mifanahoana sa hoe entina miseho am'le merina hoe any merina ihany no mitizy ny ambany andro zay zany ary mbola diso ihany koa zany satria ny fitenitsika gne ho any fiteny eto an-tany manana fototra ara-grammatikaly mifanakaiky sy mirindrindrindra am'izao tontolo zao am'izao tontolo zao mihitsy de manontanisanao firenena ndana makany Chine mandeha 100 metatra anao de efa tsy mitovy ny dialecte ny afrikanina tsy teneniko tsony fa voatery mampiasa teny vahiny azahoana mifampiresaka ny italiana raha zany Naples sy Rome sy Venise zany tsabatra fitenenana tsisy ifandraisana mihitsy misy fa ny teny romanina officialy ny tenenan'izy rehetra zay le tiako lazay le teny romanina ny tambarany ny ekeny hoe raha teo firenentsika raha teo nationtsika de tsy maintsy io ny tenantsika mba azahoana manavaka atsika amin'ny olona rehetra zay ny taterahany de zay ny tafitany de nisy demokratia misondrotra izy tsy azo atao hoe nisondrotra be ny italiana koa nge mbo nahatra koa tany hoe fa mezaka izy zay zany le tiako apetraka hoe zay fisiny le demokrasia azahoana manosika amin'ny fampandrosoana zay no tsy tsapatsika ny ilaina azy am'izao fotoana zao iny ary mandeha ny fotoanantsika maraparantsika rematoa efa maromaro zay satria mbola misy namantsika isehatra ihany keo ao inona raha no entinao zany am'tininazy am'izay le resaka hoe demokrasia izay ny fiainan'ny malagasy tsy maintsy mandeha tsy maintsy miainy sika vao miposaka io masoandra ny tsinanana io dia miainy sika eo nefa le demokrasia eo mpitondra eo mpanohatra eo mivahoaka teninao ary eo mpitondra eo ny vahoaka ary eo mifanoherana satria fanoherana mitondra vato feo sy vaton'olona be deaibe koa mitodika am'le fanoherana sy marina tokoa fa tsika zatrany hoe manakina n'le mitondra fa zay ny lalàna ny demokrasia zay tsy mitondra de manakina zany tsy mivomitera tsy maintsy manongana fa mety anongana ihany koa zay ny lalàna ny demokrasia velako tsiny be deaibe zao manao Afrika ka nahoana ny eken'ny communauté internationale miady kely eo roa andro telo andro zay mifanaraka ihany de atao an'izao nisy koa nge teto amitsika fanonganam-panjakana voaingana tamin'ny 2009 sa 2008 efa tsy tadidiko tsony ny eken'ny fotony communauté internationale ihany raha misy lalam-panorenana nompain'ny communauté internationale tsy io 2010 eo ko zao izy lazainy hoe io ny stabilité reo ny olona mpiatsara vela tsy manahirana be koa zay zao itsahan'le nanao azy indray zao le izy hay de mara mpamosavy am'levina morokadika eo zay zany le fandehany zay mahatonga am'teny hoe le fanoherana koa mila mandiny teny hoe ahoana ary ty fanjakana efa malemy efa marefirefy ty ozy ny olona to tsy vitanareo akory ny manala azy na miady aminy manome hevitra mifanohatra aminy matetika zany miseho tsy zay sao de tokony tinihina tokotra zany sao de mba toto mijery ny lalana lehany tokotra ny mpanohatra fa sao de fandripoka karina fotsiny ato zay zany tena ary nanome ohatra ny teny teto hoe ny ranomasina ny ray ihany rehefa manonjy izy ray ihany ary zay ny atongavany tsunami zay ny ohatra nameko azy zay ary ny zavatra tiako tenena am'izany de mazava be le lalana ho ale mifanoherana tsy maintsy hodinihina tokony hipetrahana ambony latabatra mihitsy hitana hoe tsika reto moa andeha ho aizy mitovy ve ny lalana anarana malagasy anarana firenena anamboatra ny tsy mety rehetra raha izay ny zavatra telo zay no fanarahana andao ary petraka ambony latabatra andao soatan'zay ahoana ny fomba tanterahana an'izay move io sen'izy manao fifidianana anazy senita io senita moa izao manahoana tena mavita manao fifidianana tena mangarara ve zay any ny fitombony zavatrehtra
ina ny andaniko vola amina fividianana namana rina raha ohatra ka fantatr' zao isy afaka anaosika ary inona ny andaniny vahoaka malagasy andeha ho any amin'ny fividianana raha fantany fa doublon triplon no ao zay ingely io manahirana am'izao izay tsy manana an'izay garantie zay na ny fanoherana na amin'ny malagasy tokony dinihina zany ahoana moa ny nanaovana an'le seni voalohany inona ny tranga ahoany ty senity inona ny tranga zao zany ny tokony vaolana petraka tsy manao anao de mialatsiny zay amin'ny angatsiny azy mba tonga zay mitaky an'izany zoanay mitaky an'izany na ahoany zay no latsaka hovidina ka zavatra manao zay tsy alany anay no atao ao zay le zavatra petraka any zany ahoana ny fomba anaovana programme mpanjakana anarenana malagasy tokony ho fampiresahan'ny mpanohatra daholo zany ahoana ve misy gadra politika am'izao fotoana zao sa tsisy mipetraka amin'ny fanontaniana raha mahita amin'ny fanoherana misy gadra politika tokony ho takina miaraka amin'ny vavy zany zavatra zany satria tsy ekena ntsony eo anaty demokrasia fisin'ny gadra politika zany nagadraina amin'ny zavatra fa kanefa ny eo ambadika ty figadrana politika tovy ihany zany fanotikodonana ny lalàna ny zava-misy am'izany de tokony toy mpanohatra miara-mandinika samy tondra ny eminy de mity reto kosa zany le zavatra tokotely mamasanandro atongavantsika makany amin'ny fampandrosoana atongavantsika makany amin'ny tsaratsara kokoa azahoantsika manarana ny firenena azahoantsika manatsara ny fiainan'ny malagasy tsy irairay avy any anaty tokantrano zany no zavatra de tavina namanarina ary tsy maintsy zay no esahany de veriko fa afahantsho avy any zany am'izay mpanohatra reo ty ajanony le retsy ty aviavananareo lavy ty fa tsy nareo nge mamevahana ny tsy tokony amenavanana de mieritreritra tsy manao an'izany ary fa politika moa ny atao ny fitenena inona moa le politika fitediavatseza sa fitediavana tombontsoam-bahoaka samy mieritreritra mbava homana tsy maintsy ilaina ny fanoherana amin'izao fotoana tsy maintsy ilaina koa ny alternance tsisy ininona demokrasia ny demokrasia eny ary isaorany alaindray miseza ny sehatra teto amin'ny Miara Manonja tamin'ity fotoana itya ambava homana ampomeritreritra ny mangidy aloavy hoy ny fahendrentsika malagasy ny mamy kosa atelemo ary dia everina fa de mbola verina eto indray izy amin'ny fotoana manaraka zay mapety azy mitoy ihany ny fandarantsika eto amin'ny Miara Manonja hiakatra etso indray ny mpisehatra manaraka efa eo i faniry razafy manantany hitondra amintsika ny toyan'ny famakafakana eto amin'ny Miara Manonja hitatsika am'izany fa izany atao hoe firenena izany tompoko tsy vita na zavatra hoe kimaimaika na hoe zavatra hoe tselitselika na hoe politika na atao hoe maimaika fotsiny am'izao fa tena hoe milina fahamatorana ka misy fahamatorana ve eto amin'ny firenena malagasy amin'izao fotoana zao eo amin'izay sehatry ny fitantanana ny firenena izay matoy isika mbola ohatr'izao ihany ny mahazo atsika izany ao anatin'izany rehetrarehetra izany efa miomanao ny namana faniry razafy manantany ary dia izy indray zany no hitondra ny toyan'ny famakafakana eto amin'ny Miara Manonja namana faniry maromaro zay voalaza ny alay andray amin'ny seza izay iverina fa misy azo atao hoe hitondrana amina lafijavatra maro sy ny aloha hevitra maro ihany koa izay hitondranao ny toyan'ny fandarana marina tokoa zay rena rahabe mananjara ary isaorana ialaindremseza tamin'izay faneokevitra nentin'izay satria de isika moa mame vana reo hevitra maro samihafa zany sivoaka eto anivon'ny firenena mba ho resahany zany rehetrarehetra izany ary raha tsy miresaka tsika dia manao ny ataony zay manao ny ataony any ambadimbadika any ary raha tsy miresaka ihany koa tsika dia tsy tafapaka araka ny tokony ho izy le mba heritreritra mipiraitandrazana hoe hahoana no anavotana ity firenena ity satria mila avotana ny firenena mila entina ao anatin'izay fandrosoandray ny vahoaka malagasy ka raha mijery ny zavatra ataon'ny fitondrana am'izao fotoana zao tsika de izy tsika hoe sarotra be ny lalana tongavana am'izany raha ity fitondram-panjakana ity no andrasantsika am'izany somo fa efa manomboka amin'ny fo ny Afrika am'izao fotoana zao de veritsika fa ifomy malagasy ny antony itenenantsika an'izay tamin'ilay fihaonana Afrika France zany
lay natao tany Montpellier tany Frantsa farany teo tamin'ny zoma nisy zay fifanatrena zay dia nanasongadina zavatra maro be zany fiaonan'ny Afrique France zany tsy le France Afrique tsony fa navadika izy ireo hoe Afrique France zany de ny tanora no menavana tam'izay ary nisy adihevitra ny sokafana mihitsy mahakasika ny demokrasia ny resaka zon'olombelona ny resaka toe-karena ny resaka hoe ahoana ny hoavin'ny Frantsa sy ny hoavin'ny Afrika sy ny fifandraisana nandritry ny vanim-potoana ny sy ny repoblika teto ambonin'ny tany zany de zay tena adihevitra ny songadina tao fa efa mifo itsika Afrika satria raha ny adihevitra nentina tao sy ny ahavon'ny adihevitra sy ny fahasahin'ny tanora afrikana nanitsy sy ny resaka nga Macron zay filoham-pirenena frantsay de tena ozy tsika hoe fa tena misapotsika ary matanjaka ny demokrasia an'olona tsy akitsitsy fitenenana misy vehivavy Burkinabe zany hoe avany Burkina Faso misy vehivavy Malienne avany Mali tena nametraka adevitra ambony be tao anatin'izany resaka zany ny resaka hoe fanandevozana any Afrika ty resaka aide sy ny farantina fanampiana zany nametraka ny aminy hoe ianareo no ny bakoavinareo no firenenay ary ianareo no mampiditra demokrasia mba hahafahanareo mamotika sy manao hampimamba ny aren'ny firenenay ary tsy velona raha tsy amin'ny alalan'ny arenan'ny Afrika zany firenena frantsay zany ambony be ny adevitra tao anatin'izany ary asaiko tsika mba hijery an'ireny adevitra zay nresahako teo zay ary zay no ampidirantsika ny vahintsika zay efa ato an-trano amin'izao fotoana izao dia Zeriran-Drembolaina solombavambaoka ny Madagasikara voafidy teny amin'ny district Navaratrano. Monsieur le député, miarabanao tonga sondray. Ya faly miarabanao namana fanidy dia manatitra ihany koa ny araba ny vahoaka malagasy rehetra zay manaraka zao fandarana zao alatsinainy indray ny andro namana fanidy tonga indray tsika ato anatin'ity fandarana Miara Manonja ity sehatra anankiray ahafahana miadevitra ahafahana ihany koa mampalala ny vahoaka malagasy ny zavatra mety tsy mety eto amin'ity firenena ity araka ny lazainao teo moa namana fanidy dia mahafinaritra be ny adihevitra natao tany ivelany reny satria reny zany anankiray de tena hoe lesona ho an'ny tsika malagasy ihany koa ho an'ny mpitondra malagasy indrindrandrindra satria raha ny any amin'ny firenena afrikana namana rahavavy de efa tena samy joro izy hiady ho an'ny fireneny ary rehefa edivana ho an'ny fireneny zay no ahitana ny hoe fitiavan-tanindrazana marina fa tsy hoe fitiavan-tanindrazana sadasada zay misy eto amintsika namana tany Frantsa tamin'ny fandalovan'ny filoham-pirenena farany teo tany Frantsa dia nisy lay fiaonany tamin'ny diaspora tao Frantsa zany zay nitanterahana tao amin'ny ambasady ny Madagasikara any ivelany fa tao le tsy napozin'ny filoham-pirenena satria nisy tanora malagasy nijoro tampoka ary ny resaka mikasika hoe ahoana no fomba tao am'le fahafahanay mifidy amin'ny fifidianana zay ho avy eo zany satria nambarangafo loha moa zany de hoe ny diaspora dia hifidy am'izay fifidianana ho avy eo fa napetraka izy ireo ihany koa aoka re tompoko izy lay tanora zay maneho hevitra indrindrandrindra amina resaka kolokolo sy fanampitehana firenena de mba tsy ho gadraina sy anaovana antso-tsay ho an'izay samy joro aty tandrazana zany iny moa tsy mivalian'ny filoham-pirenena fa hoe ndao tsika ifety fa raha reny demokrasia reny ny raisitsika satria tena olona manodidididina ny 3 arivo tany député Zeriran-Drembolaina no fanatrika tanga Macron ary tena nahazo sitraka tanteraka mihitsy lay adevitra sy lay fonjakevitra nentin'ireo tanora afrikana ary tena Macron koa de tena hoe nanokatra ny adevitra avelao andeha ny adevitra zakako zany moa izy Macron ary tsy hoe tsy nisotro rano fa nisotro ihany ao anatin'ny adevitra eo ataoko hoe 20 minitra eo angamba ny inenina misotro rano Macron satria mafy be le ataka de efa mifo ny tanora afrikana efa mifo zao tontolo zao ahoany ianao ry malagasy mbola valala be mandry venao izao ny zava-misy ary nambarany alaindre miseza teo izao ny fanapotehana misy izao ny zavatra iainan'ny firenena aiza no misy atsika amin'izao fotoana zao ny oeraoera ozy izy tsika zany mibetraka satria ny lalana 500 metatra no anaovana fandanina mba ahafahana manomana an'le fifidianana sahady amin'ilay filoham-pirenena 2023 lalana 1 kilometatra rarivato asan'ny gouvernoura no savilian'ny fitondram-panjakana mba hisehoana ny terrain synthétique no hanaovana fisehoana etsero ny braoan'ny zandary
no anaovana fisehoana, ny brao am préfectura no anaovana fisehoana entin'ny fanjakana ilazana zany fa hoe miasa ny fanjakana, ny CSB, ny EPP, reny santunany reny lafinjavatra reny zany no haseho amin'ny fitondram-panjakana, de izy moa manodidididina ny kianja, de CSB, de EPP, député jery, dia brao am zandary, de lalana rarivato eo ihany no zavatra iodikodonan'ny fanjakana nova ny fisesehoana, de samy nahitsika tamin'ny farany herinandro teo fa ny tombondray ny fampanantenana ny eo tsy vita eo mitombo pôle urbain indray izy zany zao any Fianaratsoa zay hoe eo apetraka ao Ambatomena tanàna vaovao miaraka amina lalana sotsangatsanganana vaovao ho resantsika zay rehefa aveo fa zany indray zany malaza député Jery Randrembolaina ny azakazaka nandeha nanao an'izay fisehoana zay ary ny zava-misy hitantsika de hoe malalaka ho an'le fitondram-panjakana le maneho hevitra ary malalaka ho amin'ny fitondram-panjakana le lalana le fa ho antsika ty anivon'ny fanoherana rehefa misy lalaka le ampanohatra dia mirentirety reo mpitandro ny filaminana sy fitaovam-piadiana maro samihafa ary ho hitantsika eo moa inona ny zavatra hitranga-ndray any Mahajanga amin'ny alakamisy sy amin'ny zoma zao député Jery Randrembolaina resaka fahafahana sy demokrasia zay hitantsika fa mitanila de mitanila zany ray zay fa faharoa ihany koa de hoe raha zao fijery ny fihetsiky ny fitondram-panjakana zao zay tsy manana vahaolana tsony izy amin'ny sosialim-bahoaka, tsy manana vahaolana tsony izy amin'ny fanarenana ny toe-karen'ny firenena de ny foto-drafitrasa madinidinika no aretirety hanakomana fa hoe miasa le fitondram-panjakana nefa reny de veritsika ho isika fa asa fatao andavanandro zany rehetra zay tonga teo de samy niasa avokoa ary tsy niasa hoe nandoko an'izay fomba nandoko ny azy fotsiny ka tonga ny arema de ny lokony menamena ny bâtiment public na tonga ny tiako Madagasikara de ny lokona maitsomaitso sy mangamanga ny tranom-panjakana rehetra na ny EPP na CSB na ny brao en préfecture na hoe tonga ny ASVM de ny lokona manga be daholo fa rehefa tonga zao fitondram-panjakana zao de natao loko volomboasary orange sy lokona UM daholo mibro-panjakana rehetra de mba inona ny eritreretany zany fa nga volan'ny TGV nanaovana zany bro-panjakana sy foto-drafitrasan'ny fanjakana zany raha azo natao koa de nandoko orange ny pavé raha azo natao sy ny lalana tsy volan'ny TGV io volam-bahoaka io ary zay le sin'le hoe tsy tokony hidirana politika any zavatra mifanjakana tena variana mihitsy ianao hoe bron préfecture ve any Fianaratsoa de ho tokony lokona amin'ny lokona volomboasary ndresaka brao any zandary ve détachement na sécurité de tokony lokona amina lokona UM mahavariny zany mba nanaja kely ihany am'le fiandriana ny fanjakana sy la endriky le tsy fisin'ny politika any anatin'ireny fitantanan-draharaha reny ny républicain fandimy teo Jery Randrembolaina fa rehefa mijery an'izany tsika de hotsika hoe tena tapena an'le fitondram-panjakana amin'ny tena inona moa zany amin'le tena hoe lalana tena tiany any tsy ny azy le fitantanana ny firenena zany hoe tena zay tiany atao sisa ny atao eto satria mieritreritra izy fa matory mieritreritra izy fa kely aina le vahoaka malagasy ka tsisy afaka miteny am'izay zavatra ataon'ilay fitondram-panjakana am'izao fotoana zao. Ya maro zany namana faniry ary fitondrana firenena hoa mila mahay maka lesona satria be dia be ny olona mieritreritra fa hoe mety ny zavatra ataony dia ohatr'ireny ny efa rany zavatra tiako atongavana eto dia marina ny tena namana alaindremiseza teo fa tsy ratsy reny fanaovana foto-drafitrasa tsy ratsy fa mifanontaniana mipetraka hoe lahara-pahamehana vela izy amin'izao fotoana zao satria tsy resaka tranom-panjakana tsy resaka fanaovana bildina manara-penitra marano vahoaka n'izao fotoana zao na manafaniry fa ny tsy fanananasa eo ihany koa ny atao hoe tsy fisian'ny hankoanina satria tsy afaka mamboly ny olombelona noho ny tsy fahaizan'ny ministera ny fehan'ny rano tsy fahaizan'ireo tompona andraikitro fehan'ireny rano reny na curage na canal na resaka baraza zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany ka mila jerena manokana zany zavatra zany satria misy fitenena amin'ny tanora mialatsiny amin'ny teny an'ity any tsy mivoto ny manaitaina le zavatra misy amin'izao fotoana izao ka raha zay zava-misy mino aho fa matoky ihany koa fa misy miaino zao satria raha ny fomba fiteny zareo amin'ny gouvernement moa de hoe zay tsy hamaly tsony zay zavatra tenen'ny mpanohatra fa voavaliana asa zay zavatra zay ka mino aho fa voavalin'ny asa raha zay hoe marary ny vahoaka zay satria raha ndresaka tsy fandriam-palemana fotiny amin'izao taona zao tena mampijaly ny vahoaka
ka zay ny tiako atongavana namana faniry hoe tsy le fotodrafitrasa atao no hoe ratsy fa mbola tsy lahara-pahamehana zany am'izao fotoana izao ka misy matoky satria mieno hoe misy nanafatra varitsika nanafatra ppn tsika zany zavatra zany ve rehefa tonga eto iaina ny vidim-bary ve ampena ny vidina menaka ve fanafarana azy ireny zany hoe tokony le fotodrafitrasa le ino moa zany le lavitresaka zany no tokony mapetraka ny fitondram-panjakana fa tsy vonjomaiky ohatr'izao foana satria le vonjomaika fanampenana mason'le olona indrindrandrindra fampanginana ny zavatra mety hoe mampitabataba an'le olona de avy eo le zavatra miverina foana ihany zavatra tiano mariana eto namana faniry dia 3 volana se de tapitra ty taona ty zany hoe 2022 zany aza mieritreritra ntsony tsika malagasy hoe izy fampandrosoana ny antony efa hitantaratra am'izao fotoana zao fa mandeha propagande akolaka amin'ny taona ho avy io zany efa hiazakazaka any amin'ny resaka fifidianana dolo ndray mpanao politika efa tsy andehany amin'le resaka fampandrosoana ntsony zay ny tiako isarirana amin'ny sain'ny vahoaka malagasy hoe mbola azo atokisana ave hoe hijeriny sosialy ny vahoaka ty fanjakany ty mbola azo atokisana ave fa avita miracle ty fanjakany ty afampandrosoana amin'ny Madagasikara zany rehetrarehetra zany mila ho fataro ny vahoaka raha mila ampahafantarina ny vahoaka satria zany zavatra misy am'izao fotoana zao de tena mampalahelo ny zavatra iainan'ny vahoaka malagasy ary zay mbola hiderako an'ireny atao hoe firenena afrikana zay napetsoina mihina moa nandretra be ny olona rehetrarehetra rahan'izao tontolo zao indrindra taitsika taty Afrika no fasahilyle afrikana amin'ny teny am'ireo firenena zay manjanaka atsika afrikana rehetrarehetra nahita tena nieno mihitsy ary tena zavatra napetsi-po mihitsy ary tena hoe navelombolo mihitsy hoe ay zany mba tokony joroatra zany daholo ny vahoaka afrikana rehetra de anisan'izany ny vahoaka malagasy fa le vahoaka malagasy manko dia ezahana foana tsy ampahalalana zavatra ezahana foana hoe ampatoritoriana satria mafy loatra le iainana anatin'ny fanitrana de rehefa misy zavatra mitranga dia atao hoe rahonana na atao hoe tapenam-bava dia mangina ho azy eo tsika anisan'izany le zavatra seho teto amin'ny atao tao amin'ny resaka ny fahasalamana reny zay anisan'ny zavatra nahavariana ihany koa satria raha zavatra niseho de hoe nisamborona reo professeur Rola reo tamin'ny farany herinandro teo nanaovana fanadihadiana manokana mihitsy izany hoe raha ny zavatra misy ohatr' zany zavatra mahavariana hoy ary ary zavatra mampalahelo satria tsy ny dokoterany eny miandry an'ireny voafonjy reny eny amin'ny reny sehatra fahasalamana ny tsabona any amin'ny hôpitaly reny atao hoe voafonjy reny satria manana zoko reny voafonjy reny amin'ny fitsabony tena amin'ny hoe amin'ny mety aretina mahazo anazy zany ka rehefa zay ny zavatra anseho teny de nampalahelo satria reo professeur reo no nalain'ny polisy nanaovana fadiadiana na tsy fantatra hoe inona marina zavatra anseho professeur de porofondreo atao hoe mpitsabo rehetrarehetra eraka Madagasikara ary zavatra oatra reny mampifinaritra namana faniry le firaisakina le mpitsabo sy reo mpianatra mpitsabo ihany koa hoe olona tsy ao anatin'izany le olona satria tsy misehatra anatin'ny sehatra politika le olona tsy misehatra any anatin'ny atao hoe serasera any amin'ireny le hoe zavatra mety manahirany reny fa tena hoe amina resaka fitsaboana ao anatina mpanjakana anankiray dia zavatra nafinaritra moa zany namaly le firaisakina ny ndre tompona andraikitra ny vatana namototra an'ireo processeur siana rehetrarehetra eo ka izany no tokony iraisantsika malagasy ina modely zany zavatra oatra an'ireny namana fanidry satria le firaisakina ny rehetrarehetra nge rehefa misy zavatra tsy mety ahafahana mamaolana zany tsy voatery hidiny eny an-dalambe foana tsika fa itsika vahoaka malagasy koa rehefa mahita zavatra tsy mety de tokony irahiny tsika hiady amin'izy zavatra iny mba ahafahantsika malalaka mba hisiny demokrasia marina eto amin'ity firenentsika ity satria raha ny zavatra misy am'izao fotoana zao raha atao hoe tambajotsa serasera fotiny de alalantsika malagasy zavatra be deaibe tena tsy taratsony ny vahoaka malagasy amin'ny fahalalam-baovao fa le tsy fahasahitsika mijoro le tsy fahasahitsika miteny ary le tsy firaisakinantsika ao anatina zavatra ohatran'ireny mahatonga atsika miaina ao anatin'izao fahantrana zao zay no mahatonga na manahitra atsika hoe amin'ny zavatra ohatran'ireny miendrika de raina le firaisakina namana fanidry satria ahitana vahaolana izy ange zay manko mahavariana atsika depute Jererandrembolaina hoe
sako le fanjakana zany a misambotra sy tena manao an'izay hoe tena antsotsay lafin-javatra ohatran'izay satria tena profesora fandroan'izay raha fitadiko satria tamin'ny reny covid namay be reny sany laza ny zava-misy momba io covid organisme io ny profesora iray zany tatana hôpitaly tany Tomasina tany profesora Lanatsonga amby izay raha sy diso mala tsy mitompoko manonona ny anarana de ty profesora anankiray zany obelany teria amin'ny asa raha ty zay profesora matoa tonga am'izany hoe profesora zany mpampianatra ho an'ny ankizy sy ny vahoaka malagasy reny ary manana an'izay aja mamboninaahitra an'izay ary i profesora Berlain zay samborona zay sady anisan'ny tena manana traikefa amin'ny resaka fandidiny ary mpikambana ao anatin'izay Académie nationale de médecine zany tsy olon'olom-pona ane zany fa zay mahavirinitsika inona loatra le fasahiny lay eo anivony lay fitondram-panjakana amina lafin-javatra ohatran'izany raha tsisy zany ny fijoroana na teon'ireo mpitsabo sy ireo mpitsabo mpanampy zany hoe tena tsy anjarana ny miandro ny voafonja fa anjarany fotsiny no manao an'izay fikarakarana marary zany ary efa nangataka ry zareo ny amin'ny hoe hahoana no hanaovana an'ity marary ato aminay ity saingy tsy namalin'izay teo anivon'ny fitondram-panjakana ka rehefa nisy an'ilay vizity teo anepine zay natao teo anivon'ny mpitandro filaminana tsy hitan'ilay olona zay ny tadiaviny dia tato no ny farandrehatra zay nytitsika tenenina hoe le fahasahiny le fitondram-panjakana tena tsy akitsitsolo na kolotsainy io potehana amin'izay anaovana azy na olona manana an'izay aja mamboninahitra sy ny sisa rehetrarehetra zany dia tsy apetraka le fitondram-panjakana satria zay le endriky ny didijadona resahany alaindre miseza teo député Jerry zay mihitsy ny manahireto amintsika hoe le zoan'le olombelona sy le zo fototra mihitsy ny lasa voavingavinga zany eto amin'ity firenentsika ity zany rehetrarehetra zany dia mitaky ny atao hoe tena hoe fitaizana mitaky ny tena hoe fametrahana marina le sotoavina zay namalagasy atsika rehetrarehetra fa io zavatra io vingavingaina tsara marina fa nanomboka tamin'ireny atao hoe fanonganam-panjakana nisy teto amin'ny tany sy ny firenena reny na miaramila raha dia tsy nabaiko tsony ny lehibe tsy nabaiko tsony ny taty ambaniny dia nitoiza zavatra zay ary anisan'ny nanahirana be nisoana an'Andriamanitra fotsiny dia hoe mbola tahin'Andriamanitra le firenentsika ity mbola tahin'Andriamanitra ny firenena malagasy tsy sy ny ady an-trano ary tsy sy ny hoe zavatra manahira eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny zavatra tokony hojeren'ny fanjakana ao anatin'izay zavatra izay dia mila mihitsy hoe mba tokony hisy fampianarana manokana ary zay fampianarana manokana zay efa mitaky ihany koa modely ho an'ny mpitondra fanjakana hatrany amin'ny filoham-pirenena hatrany amin'ny gouvernement hatrany amin'ny ministra amin'ny ambaratonga midina rehetrarehetra ny tokony manome modely ho an'ny vahoaka fa rehefa mpitondra fanjakana manome modely manaraka ho azy ny vahoaka malagasy namana fanitry satria zay ny zavatra tokony hisy fa raha ny mpitondra fanjakana na ny hoe lohan'ny mpitarika indray no tsy manome modely ho an'ny olona taritrina dia mazava ho avy fa samy mandeha samy mitady ka zany rehetrarehetra zany mila jerena eto namana fanitry dia hitodika manokana ihany koa amin'ny distrika na Varadrano Varadrano ary ararotana mihitsy ianao eto amin'izay zavatra misy tao dia tsy nandeha tsony ny rano jirama tamin'ny Varadrano iny manarina tena mitantara mihitsy matetika nanomboka hatramin'iny anosy avaratra iny moa zany fa raha vohatra avaratra sabotsina mena kady kely sy hatrany ambato fotsy avaratra iny sabotsina mena dia niantso daholo vahoaka rehetrarehetra hoe ahoana député fa tsy mandeha ny rano aty aminay ity ahoana député tsy mandeha ny rano aty aminay ity ka zay no anaovako antsony mafy aminareo jirama mba jereo manokana reo vahoaka malagasy reo zay vahoaka misitraka an'ireo rano reo rehefa tsy maloha facture tena menimenina nareo jirama kanefa le fanjifana sy le atao hoe zavatra atolotolotra omenareo an'le vahoaka zay manjifan'ireo rano reo dia tsy mahafapo ary io tokony tsy tenenina tsony noho ny antony hoe ialana tsiny foana misy excuse foana fa mandoa facture reo vahoaka reo dia tokony andeha ara-dalàna ny rano sy ny jiro ka manentana anareo fanjakana manentana anareo jirama tompona andraikitra ny vatana ny tenako eto jereo manokana le rano jereo manokana ihany koa ny atao hoe tension ny jiro amin'ny faritry lasoro izay tena mampikaikaiky ny vahoaka ao amin'ny commune lasoro io sy iny Ambomanga kely iny ihany koa ao anatin'ny rehetrarehetra zay hatraty sabotsina mena aty efa nitenenina amin'ny jirama ary io fa tao anatin'ny teti-bolam-panjakana teo aloha ihany koa nisy an'io zavatra hoe findramam-bolan'ny jirama
hoe mba entina natsarana zay atao hoe orinasa jirama zay a fa mametram-panontaniana be deaibe aiza le zavatra natsarana reo an'le izy aiza le transfond zay hoe anolona an'reto transfond reto fa voasokatra ataolo daholo reto transfond soloana ato reto transfond soloana eto atsy misy teo atsaraina atsy a ary misy pression tsy maraka ary a ohatr'izay ko le ry amorona koana manahoana ihany ko fandehan'io barage io pompe jirama zay mamatsy any Ambomanga kely sy manodidina ihany ko a tsy haiko hoe le fitantanana ve no tsy mety sa misy fanodikodonana sanatriavina ao anatin'io jirama io indray a mahatonga ny reo atao hoe tsy mahara-dalàna ny fanjifan'ny mpanjifa zany mialatsiny fa ny avakadrano no resahako manokana satria ny tenako dia voafidy teto avakadrano ary ny fitarainana rehetrarehetra dia makaty amiko aty ka eto no ahafahako mampita ny fitarainany vahoaka amin'itony fandarana Miara Manonja tony a raha ny fivoriana ara-potoana moa zany ny ao amin'ny anteny miram-pirenena na manafaniry dia mbola amin'ny herin'ny rapitso any zay vao misokatra mbola mety any akaikaiky Desambra any vao misy fionana amin'ireo gouvernement reo iandry an'izany ve zany hoe atao hoe marary ny vahoaka ito avakadrano zany a fa dia tatatataina itony amin'itony any manjery tony aloha zay zavatra zay a tatatataina ty amin'itony fandarana Miara Manonja tsony satria zay ny antony isin'ity fandarana ity a ilaza ny marary ny vahoaka ilaza ny zavatra misy marina ary misy matoko fa zao fanambarana na fitenena nataoko eto amin'ny Manjery zao zany dia ho voarain'ny tompona andraikitra ny vatana ary ho voavafarak'izay aingana zay olana zay a amin'ny resaka tension jiro milatsaka amin'ny resaka rano tsy mandeha ao amin'ny faritra Sabotsy Namena sy manodidina azy iny zany a indrindrandrindra ihany koa ny resaka tsy fandriampahalemana zay mirongatra foana atoato ary voaingana nisy nafapana teny amin'ny faritra Ambomanga kely teny a zay district misy anao député géry Ambomanga kely Alasora Nosy Avaratra zay nampalahelo ihany koa nafahatesana olona anankiroa teny Nosy Avaratra tamin'ny herinandro lasa teo iny a mpivarotra anankiray zany dia nitifirin'ny zareo mihitsy moa zany le olona dia maty nampalahelo a eo ihany koa ny tatia Alasora ihany koa zay nisy fitaovam-piadiana ihany koa napoaka an'ireo mpangalatra reo zany a zay nandraisana fepetra manokana moa taty amin'ny commune Lasora zay nahitana fambiazana zany zay atao hoe fepetra niraisina zay ary zay fepetra niraisina zay dia tiako hitarina amin'ny district Navaradrano satria rehefa mandray andraiky ny mpitandro filaminana rehefa miara-miasa amin'ny vahoaka ihany koa dia eo ihany koa ny hoe fanampiana an'ireny élément gendarmerie sy ny polisy ireny a dia tena nahitana fahombiazana be taty amin'ny commune Lasora taty satria misy ireny olon-dratsy ireny tratra misy ireny olona mivarotra zava-mahadomely ireny tratra misy ihany koa zany hoe fifehezana an'ireny olona mivoaka amin'ny alina ireny satria izy ireny dia mialokaloka any amin'ireny karaoke ireny mialokaloka any amin'ireny bara ireny a fa rehefa midy ireny bara ireny amin'ny 2:20 alina amin'ny 2:20 alina zay izy ireo vao manao ny asa ratsy ny ataony zany dia efa hitan'ny mpitandro filaminana daholo moa zany ny fehezana an'izany rehetrarehetra zany a zay isorana andro zareo manokana satria zava-dehibe ny atao hoe fiaraha-miasa tamin'izy ireo zany a nahitana fahombiazana dia zay ny tiana horitina zany dininy eto a mbola ifampiresaka amin'izay tompona andraikitra ihany moa ny tenako sy amin'ny reo OMC eto Avaradrano zany a mba hahafahana zany mitandro zay filaminana zay a eto amin'ny district Navaradrano namana faniry ya ataontsika hoe maraparantsika député Jery satria efa vony ihany koa député Alain Ratsimbazafy zay voafidy tetsy amin'ny district na Tsimbondrano ngamany ka niveritsika maraparana anazy mety anana ny fandaminana ihany moa anao amin'ny fotoana manaraka zany hiresahana reo lafinjavatra samy hafa zay fanomanina ho an'ny antokotiky Madagasikara anatin'ny district zay tantaninao zany fa raha ohatra ka tiana mbola misy amafisina député Jery Randriambolaina ho an'ny Madagasikara ray manontolo sy ho an'ny vahoaka Navaradrano dia amafisinao anatina amin'ny hitra vitsy angamizay hiomana ny solombavamboakatsika Ratsimbazafy alay ya ny tinambaka ngamba dia zava-dehibe raha atao hoe ho an'ny Madagasikara mihitsy ny tompona andraiky mpanjakana rehetrarehetra na mpitandro filaminana na ny gouvernemanta na ny olom-boafidy rehetrarehetra rehefa manaina indraiky ny tsiraray a dia moramora kokoa ny atao hoe anateterahana an'ireo zavatra marary ny vahoaka malagasy rehetrarehetra anisan'izany hoe tsy fandriam-pahalemana io dia izay ny anetanako ny atao hoe tompona andraikitra rehetrarehetra eto amin'ity firenentsika ity fa fampandrosoana firenena rehefa maimeno ny fanjakana fampandrosoana firenena rehefa manaiky ny fanakianana dia moramora kokoa
nentina hitondrana zany firenena zany fa raha mandeha ila fotsiny ko fitondrana firenena de sahirana mpitondra ary mijaly ny vahoaka malagasy ka dia zay namana fanirina atao hoe tenikely ho famakana navaty amiko fa dia manao kokoa ny vahoaka navaradrany rehetrarehetra ny tenako sy anareo rehetra zay nanaraka zao fandarana zao fa dia tapitra moa ny fandraisako fitenenana fa dia mirary soatsika rehetrarehetra samy ho tain'Andriamanitra. De maniry ny fiverenana ny solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tetsy amin'ny distrika Navaradrano sika jerirandre mbola hiara-dalana amintsika anatin'ity Miara Manonja ity zany satria samy manana ny anitra ho azy ny solombavambahoaka atsika zany ary samy mametraka an'izay mahazava-dehibe ny vahoaka zay eo ny an'ny firenena zay mahasolombavambahoaka ny Madagasikara azy fa eo ihany koa ny distrika satria hoe voafidy teny amina distrika zay na voafidy azy reny solombavambahoaka ireny de samy manana ny anitra ho azy zany député jerirandre mbolainy zany de anisan'ny solombavambahoaka zay voafidy fandroany ao anatin'ny antenimeram-pirenena zany na dia fatatsika amin'le hoe miverina fandroana ambarako matetika ozy hoe raha ohatra ka any am-pianarana ny miredobla de mpianatra tsy mahay zany fa raha ohatra ka solombavambahoaka zany miverina fandroana zany de anisany mambahoaka zany zay zany le tena fomba ilazana azy na fantelo na fanefany de mbola misy ilay fahatokisan'ny vahoaka zay ka zany zava-dehibe zany satria le miady ho an'le vahoaka dia goavana de goavana. Ny ato an-trano am'izao fotoana izao dia ny solombavambahoaka atsika Alain Ratsimbazafy anisan'ny solombavambahoaka zay tanora de tanora satria tsara ihany mampahatsiahatsika zany fefa be ny tanàna nandritry mandatelo teo eo ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafy no tonga am'izao andraikitra solombavambahoaka azy izao ary anisan'ny zandriny ao anatiny zany antoko tiako Madagasikara zany kanefa dia mandray andraikitra tanteraka maromaro ny zavatra ifampiresahana rahalahy eto am'ty fandarina Miara Manonja ity fa alohatsika aloha zany iaraba ny député Alain. Ya faly miarabanao namana faniry ary faly miaraba ihany koa ny vahoaka malagasy zay manaraka ny fandarana Miara Manonja amin'ity maraina ity anaovantsika kompakompa-tanana manokana moa ny mpitratroka tika Madagasikara ato anatin'ny distrikna Antananarivo Atsimondrano sy isika vahoaka rehetra tsy akanavaka satria dia ao anatin'ny fameloma maso tanteraka zany distrikna Antananarivo Atsimondrano zany am'izao fotoana zao. Ya ho resahantsika orina kely mamaraparina ny adevitry iny satria goavana le redynamisation député Alain Ratsimbazafy tahaka ny efa iomananareo any mahajanga any satria amin'ny alakamisy zao ny redynamisation ny antokotiky Madagasikara dia ny zoma fa 15 Oktobra ny feonan'ny RMDM amitsika any mahajanga mbola ho ambary eto moa ny mikasika izay fa makasika izany ihany koa zany efa maro be misy ireo fihetsehana samihafa zay ataon'ny antokotiky Madagasikara ary nisongadina tamin'ny faran'ny herinandro teo koa ohatra ny nataon'ny tanora tiky Madagasikara tenen'ny boribory tamin'ny fahenina miaraka tamin'ny sekoly le Rossignol zany ny amin'ny fampianarana cours informatique maimaipona ho ana tanora 500 ka mandritry ny efabolana ny andiany voalohany ary azona maripaizana zay avy amin'ny fanjakana moa zany akatoavin'ny fanjakana izany fianarana informatique maimaipona zay omany reo tanora sy ny sekoly eny amin'ny boribory tamin'ny fahenina zay marobe de marobe raha ohatra ka ity redynamisation ity nresahantsika satria dia saika mandeha isaky ny commune sy isaky ny district zany am'izao fotoana izao resahantsika miandalana eny fa député Alain Ratsimbazafy marobe moa zany ny adevitra nandeha tamin'ny faran'ny herinandro teo ny fitokanana zavatra zay nataon'ny fitondram-panjakana de eny am'ireny fitokanana reny no ahenona karaza teny samihafa député Alain Ratsimbazafy de ndray betsaka ihany no tohina am'le fomba faneho-kevitra indrindrandrindra lay faneho-kevitry ny filoham-pirenena zany betsaka ihany koa no mitondra fanamarina zany ka anaovantsika famitinana kely angambany reo hoe inona reo karazan-javatra somary teniteny foana na zavatra tsy voahevitra nambarany filohan'ny republika nanomboka tamin'izy zay nanao fampelezan-kevitra
zay tsy tanteraka na sarotra tanterahana ary mikitika zavatra lehibe mihitsiny vao tonga avy am'zany zavatra zay nyteneny tam'zany de mandra-pahatonga ny zavatra nambarany tam'y sabotsy teo de ohatra eo amin'ny 10 mahery eo deputé Alain Ratsimazafy no raisitsika tao anatiny reny adevitra ireny ao anatin'izany ohatra tamin'ny fotoana zay nanova ny fampielezan-kevitra ny amin'ny hoe tsy iantehatra amin'ny mpamatsy vola intsontsika satria raha metehitra am'ireo tsika de tsy androsona 2030 na 2050 na 2060 zany tsika zany mahita am'izao fotoana zao fa de miazakazaka any amin'ny mpamatsy vola ny fitondram-panjakana eko ny filazana tao anatin'ireny hirosony ao anatin'ny hoe fifidianana ireny dia nanambarany ny rotsany de tam'izay izy no nilaza fa hoe hofoanana ny anteny merando olona fa mandany ny volam-panjakana ary ny vola azo amin'io de anaovana université anaovana parc solaire de anamboarana lalana kinanjo natao ihany ny fifidianana lo olona zany ao anatin'izay anko raha zay nambara ny filoam-pirenena zay dia ny ndresahany zany fa izy no ametraka zay zavatra lahara-pahamehana Madagasikara fa tsy mibahery de fontsony no ametraka an'izay kanefa tsika zao nahita farany teo fa dia nitady am'lay vola avy any mpamatsy vola tsika ary mazava ny fomba fametrahany mpamatsy vola reto no handaninareo andreto volo reto ao ny fotodravitrasa ao ny rano any atsimo ao ny resaka famokarana sy ny resaka toekarena ohatra zay apetraka ny mpamatsy vola na io FMI na io banque mondiale araka zay fomba famaritana ny vola zay ho alaitsika na bady io na ny fonds européen na momba ny famatsim-bola na ny investissement araka ny famantarantsika azy zany tao anatin'izay ihany koa le hoe la malnutrition est un droit fondamental et non un privilège nambara amin'ny filoam-pirenena zany de sahiran-tsaina ny rehetra hoe fa hatraminao viny zany malnutrition zany na ny tsy fanjari-tsakafo no zo fototra hatraminao vina nisy an'izany tao anatin'izay mbola hoe teniteny foana zay tsy voadinika sy tsy voahevitra navoaka amin'ny filoam-pirenena zay ihany koa ny resaka hoe amboly coton de Tuliar tamin'ny fotoana ny fampelezan-kevitra no nisy an'izany deputé Alain Ratsimazafy ary tao anatin'ireo fotoana fampelezan-kevitra reny ihany koa le hoe inona moa no atao hoe dam tam'izay moa filohan'ny repoblika de nanazava azy hoe sakalakan'ny rano zany fanangonana rano suicide de ozy izy hoe dictionnaire vaovao ndray zany raha ny nambara ny filohan'ny repoblika zany fa taty aoriana rehefa nitondra firenena izy dia nilaza ndray izy fa tany amin'ny taona 9,990 izy de tonga teto ny dariko nanapoka tafondro teo amin'ny rovana Tananarivo ny mpanjana tany tam'izany fotoana andrany tsy fantatry ny filoam-pirenena zany fa tsy tany amin'ny 9,990 fa tamin'ny septambra 5,990 no tonga teto ny frantsay ny dariko ny rovany Tananarivo manjaka miadany zany fa tsy 9,990 tam'izay ihany koa nisy adevitra ny resaha momba ny rahasalama martyre navalina fa zany moa dia ny lore fonina rahasalama martyre zany tao anatin' zany adevitra resahantsika zany ihany koa rehefa nyresaka CVO izy de ozy izy hoe any zay faly angambany ny mijery ny sarin'ny professeur Rakotomanga Rakoto Ratsimamanga no izy fa tsy Rakotomanga de mbola somary mibilisatra ihany koa ny filoam-pirenena tam'izany fotoana andrany tao anatin'ilay adevitra ihany koa ny fanatrehany tamin'ny filomarika Karavalomanana deputé Alain Ratsimazafy tamin'ny fahita lavitra de hoe tsy sopotra tsony Madagasikara sopotra vary ny tinitenenina amin'io fa tamin'ny taona 790 izy tamin'ny andro ny Dadabetsyranana no sopotra nanondrana vary Madagasikara tany ivelany fa tsy fantatry ny filoam-pirenena fa ny taona 7,990 ka hatramin'ny 2,790 no nitondra président Tsiranana 2,790 zany efa président Ratsiraka no nitondra tam'izany azotsika verifena daholo zany nambara ny filoha zany nisy taona ihany koa izy milaza fa ny club moa izy izy zay niova Barea taty aoriana no zay niatrika baolina de samba zany no tonga amin'ny famaranana amin'ny baolina fanaovana kanina de ozy honary ny filoha zany tonga amin'ny famaranana zany nge finale ka taiza tamin'ny Madagasikara ny Barea ny tonga tamin'ny famaranana fa mety tenena angamba de hoe tao anatina phase finale tsika manomboka aty amin'ny pahefadalana angamba ny tianytenena hoe efa niatrika ny lalao apahefadalana tsika nambarany ihany koa rehefa izy tany Tsiranana tany tany Antala tany de hoe anisan'ny tsara ny vanille amin'ny Madagasikara ary dia hampiakatra ny to de vanille ozy izy to de vanilina ny tiano tenenina am'izay zany hoe le antitra
sy le tanjaka le atsara n'le vanille ary io tena mikoty io le to de vanille iny io fa vanille ozy izy rehefa ndresaka an'izay filopirenena anisany tao anatin'ny adevitra tamin'izy tany antalahy ko le hoe hovaintsika am'izay mba tsy ho antala taralava ity antala ty fa ataontsika antala mandrosa de hoe filopirenena ve de tsy nahafantatra ny tantaran'antala hoe taiza ny tantaran'antala roapolo taona lasa de taiza antala nanomboka taty amin'ny 3 4 navitany lalana zay nanodidina atao antala napiakatra mividiny zany lavany zany ary napanakarena ny olona tao antana ary tena anisany reny vohatry ny lavany reny vohatra nanakareny zany antala zany ary ny beny tanàna farany teo zay azo ve malasa sénateur IRD izy am'izao fotoana zao de anisany mba nanao ihany fotodrafitrasa ho an'zany antala izany zany hoe efa somary nisongadina akoatra ny nataony reo tompon'andraikitra ny atokotiko Madagasikara tamin'ny andron'ny président Ravalomanana nanao ny lalana rehetra manodidina antala atrany am'zany aéroport sy makany am'ireny seranana maro samihafa ireny raha tantara ary ny olana antala am'izao fotoana zao de hoe ambany vidiny lavanilina de asahirana ny olona ny olona fitondrana am'izao fotoana izao ka raha miteny izy zany hoe atao antala taralava TTT mankomanko nolazainy an'izay tamin'ny fotoana fa rehefa foezina lisy de hoe ATL na antala taralava ozy izy de somary variana fa misy ifandraisany amin'ny zavatra vonitokanany tamin'ny farany herinandro teo zany tao anatin'izay ihany no nambarany amin'ity resaka hoe fito lahy fito vavy ty ferana am'izay ozy izy tsy mety ho tsodrany io isan'ny eritreretina fa afa ny tena fotikevitra ilay fito lahy fito vavy izy tamin'ny faradofay le nisy name omby vosotra de hoe ijery omby vavy de ampitombona tsy fantatry ny filoha hoe inony zany omby vosotra zany fa rehefa tena fantany zany de azo ny atsaina tsara hoe inona no tokony hikarakarana ary ahoana no tokony hanaovana zany ary farany teo deputé Alaina Tsimbazafa rehefa tany Fianaratsoa izy de nampiseho an'le makety hoe pôle urbain anaovana tanàna vaovao any Fianaratsoa ao Ambatomena de niresaka izy hoe mba tsy ho Fianaratsoa zay tanàna maty ozy izy Fianaratsoa fa mba tena Fianaratsoa mandrosa am'izay ato anatin'ny pejiny ato mihitsy moa izy vakiky de hoe eto Ambatomena ny toerana nofidiana hananganana ny pôle urbain eto Fianaratsoa hanova endrika tanteraka ny Fianaratsoa mba tsy ho tanàna maty araky ny heverana azy fa ho tanàna mandroso aliana ty olona ity tetikasa goavambe ity de ao anatin'izay moa hoe asina avenue asina collégium asina esplanade ao anatin'izany de asina trano santiona ny zany zavatra resantsika zany le antalana androso bela zay mifahatala taralava le Fianaratsoa zay mpamokatra divay feno manam-pahaizana le Fianaratsoa efa tena androson'ny toekarena zay efa mesy ezaka marobe am'ireo famokarana ary anisan'izany no vary sy ireo volo samy hafa zay mampatanjaka amin'ny Fianaratsoa ary anisan'ny mampatanjaka ny Madagasikara ny hoe feno manam-pahaizana mivoaka zany Fianaratsoa zany zay horery am'izao fotoana izao de nambarany filoha zany fa de tanàna maty marobe moa no tezitra tamin'izay fanambarana le samy filoha zay hoe fa ahoana ny tanàna anay no lazainy tanàna maty zany zavatra zany de hotsika hoe ndraindray mieritreritra hoe voadiniko ny filoha ve ny zavatra ambarany ary fantatry ny filoha ve ny porté ny zavatra resahany manoloana n'le hoe fo voadona sy ny saina voadona ho an'ny olona voakasika zany ao anatin'ireny adevitra reny zay no anoko afatsika ny adevitra deputé Alaina Tsimbazafa isorana ianao namana faniry namoaka an'izay atao hoe teboka maromaro zay ary afahatsika mandrefy an'izany filoham-pirenena zany am'izao fotoana zao ny zavatra azo tsoahana angamba de tsotra ny hoe voalohany dia nininy zao fitondrany zao ho avadika ny tantaran'ny Madagasikara zany hoe nininy ho fafana ny zava-nisy tany aloha ary te ampisongadina izy fa ny zavatra tsy nisy hatrizay no tiany aseho zany hoe rehefa mitantana ny firenena izy de miovana hatramin'ny tantaran'ny Madagasikara satria hitatsika teo fa araky ireo teboka maromaro zay nentinao teo namana faniry dia maro no ezahany zao fitondrany zao vonono zany tantaran'ny Madagasikara zany ary ninina mihitsy aza ampitaina zavatra tsy marina ny vahoaka malagasy manoloana n'zany hoe zavatra nitranga teto amin'ny tany sy ny firenena zany ny teboka faharoa azoko tsoahana ihany koa namana faniry de mahakasika ny hoe maro ny fampanantenana zay netiny zao fitondrany zao dia
ary tsy mitsahatra izy hatramin'izao a tany amin'ny fampelezan-kevitra firotsahana filoha-pirenena ka izy amin'izao fotoan'izao efa filoha-pirenena de mbola tsy mitsahatra maneo an'izay fampanantenana zay fantatsika fa maro am'ireo fampanantenana zay nentina zany filoha-pirenena am'izao fotoan'izao zany a no tsy tanteraka toa mitondra ny olona hanofo lavitra fotsiny kanefa amin'ny lafi ny fanatanterahana dia tsy tonga am'izay lafi ny fanatanterahana zay ny fitondram-panjakana ny azo tsoahana am'izay indray a de hoe faiza manao na traikefa n'lay mpitondra am'izao fotoan'izao a ty mambaby vahoaka malagasy ty fotsiny fa any amin'ny lafi ny fanatanterahana dia betsaka ny zavatra zany zay tsy tanterahana azo tsoahana ihany koa manoloana an'izany no hoe ity fitondrany ity a dia tsy mijanona amin'ny fampanantenana ny vahoaka isak'izay mandray fitenenana ny filoha-pirenena de fantatsika tsara fa tsy maintsy mitranga foana zay a ilay fameza-toky akamorana lay oeraoera ozy izy tsika zay teny somary hoe tsy de mampazoto a ihany no miteny azy fa sangimo lasa voambolana am'izao fotoan'izao na manafaniry maro ireo teboka zay nasehoanao teo ary izay no isitomako foana ny sainy ny vahoaka malagasy hoe aokotsika ay andinika ary ay anavaka ny vary sy ny tsy barifary iza marina ny teny tondrany zany fampandrosoana sy famomezana asina n'zany firenetsika malagasy zany fa raha ny zavatra misy mantsy de hitatsika fa raha atao hoe tompona andraikitra voalohany atao amin'ny tany sy ny fitondrany zany no miny mikosoka ny tantara ny firenena dia manahirana mieritreritra an'izany ary eo moa de hitatsika fa manana n'lay atsoina hoe nationalité vahiny ny mpitratana an'zany firenetsika zany ary eo indrindra no mametraka foana ny fanontaniana hoe tena vonona tokoa ve hitondra an'zany tena fitiavan-tanindrazany zany reo nosotsika zay nampanantenaina fa tsy maintsy ho tafaverina amitsika mialohan'ny enina am' roapolo jona ataona roapolo sy roa arivo a mandraky ty androana zany fampanantenana nomenany malagasy zany nefa dia minitra vitsy na segondra vitsy ny mba anysaha ny tenenana an'zany raha niona tamin'ny filoha-pirenena frantsay macron izy tamin'ny fotoan'andro any amin'ny nations unies izy marina nyresaka apahany momba an'izay fa radiniana de hoe tsy samy atrika ary tsy samy taky an'zany manoloanany filoha-pirenena frantsay ny filoha-pirenena malagasy dia midika zany a hoe endrika fakanysoana ve amin'ny lafiny anankiray any lafiny faharoa de hoe ninina tsy atao ve zany ady am'ireo nosotsika zany a satria ianao de fa manana ny zopirenena frantsay ihany koa izany no mahatonga ny tsika am'izao fotoan'izao tsy mitsahatra amy tena ato am'ty fandarana ity no hoe aoko tsika tsy hosodoka amin'ny zavatra mandalo fa aleo ny olona zay fantatsika fa afaka ny amany olana ny vahoaka malagasy ary hitondra fampandrosoana ho an'ty firenetsika ity ary ametraka ihany koa zany asiny ny firenetsika zany ny olona mba ametrahantsika ny fitokisana rehefa hoavy ny fotoana zay ametrahana an'zany hoe amy lafi ny fifidianana raha vagapitso fa raha ny zavatra misy am'izao fotoan'izao a dia mahavery fanantenana ary indrindrindra hoe na ny asiny zany mahamalagasy a izany raha de efa manomboka mevery am'izao fotoan'izao manoloana any zava-mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena na manafaniry ny tsika manko zany sady miadevitra eto depute Alaira Tsimbazafa de misy mandefa atsika ihany ko ngasy tadidinareo le trano royal le ho atao tamin'izy tao palais des sports de misy teny koa hoe fa ngahadininareo sady lay vaolana 3 andro le resahana mikasika an'le hoe vidim-piainana efa lasa de lasa ny fotoana satria efa volana oktobra tsika zao efa fisasaka ny volana oktobra am'ty herinandro ty samihafa angamba ny 3 andro am'zareo sy ny 3 andro amitsika sy lay zavatra nyresahanao teo hoe mikasika an'le hoe tafaverina amitsika ny nosy malagasy alohan'ny enina amby roapolo jona lasa ihany le enina amby roapolo jona tsy nisy zay maro be izy maro be fa anjara atsika vahoaka no mahafantatra an'izy hoe mbola azo hitokisana ve le fanjakana ary zay mihitsy mahatonga an'le teny depute Alaira Tsimbazafa teo hoe isan'andro
rehefa mivadika amina toerana anankiray ny fitondram-panjakana de miova ny langazy ny ary-mampanantena de ny olana moa am'izay fotoan'izay zany raha tsy misy fandarina ohatran'izao ataontsika zay am'laza ny zava-misy zay a de lasa tena tafaroboka le vahoaka ohatra ny hoe hanangana an'le tanàna ao ambatomela ho atao pôle urbain misy coliseum misy avenue misy esplanade sitsitsy nefa etsy ara le tanamasoandro tsy tafainga le flyover mbola tsy tasolo tranoany lay trano iverina ho atao any mahajanga tsisy aiza le izy am'izao fotoan'izao le izy nanovana etanol any amin'ny faritra avaratra any tsy hitatsika ny efaran'le izy am'izao fotoan'izao de ato indray mampitombo fanantenana hafa ndray ho an'ny fianaratsoa io moa zany rehefa mandeha ohatrin'ireny izy de aseho amin'ny endrika makety le izy de lasa ny olona miteny hoe le makety io le filo makety lomasinina nampanantenana moa tsisy frein lomasinina tsisy frein tonga zany zava-misy ny roplanina tonga roplanina efa raneny ozony zareo zay regarega de tsy miasa tsony le roplanina io zany zao de ahoana ndray le endriky le téléphérique vaovao de milaza ihany ko zany fa anamboatra niny lalany iny Ambombasoa aty amin'ny route nationale 25 izy zay raha ny fahenoko azy maro be am'izay ale ohatrohatran'izay zany de hoe ahoana ny fomba anatanterahana an'ireny fampanantenana reny nefa ny eo ary tsy vita ny eo ny tombiana satria mbola sy tavoaka inga am'izao fotoana na de lay académie nationale tena hoe haut niveau ary ho an'ny fanatanjahantena ny tononona zay hoe nga Nicolas Dupin ny ampitantana azy mbola tsy hitatsika aloha izy hoe aiza le izy am'izao fotoan'izao maro be raha zany zavatra resahany zany de zay ny etitsika ilazany hoe angamba mba tsy hataka-javatra tsony ny vahoaka malagasy fa mahatakatra izy ary mahafantatra izy ary zay ny avitsika député Alain Ratsimazafy ny amin'ny hoe io asa ataon'ny fitondram-panjakana io nge asa normal io tokony ataon'ny ministre raha tsy ampy ny CSB2 de tokony hanao CSB2 ny ministère raha potika ny eo amin'ny hoe fahatezan'ny fahelan'ny fotodrafitrasa de mila manamboatra CSB2 ministère na mila manatsara ny fitaovana ao anatin'ny hôpitaly ny ministère satria efa mivoatra ohatra izao tontolo zao sy ny fahasalamana fa tsy hoany amin'ny clinique privé na hôpitaly privé no andeha ny vahoaka malagasy satria ambarany lalam-pandrenona fa hoe manana zo ho tsabona maimaimpona soara-dalàna ny vahoaka malagasy de tokony zany hijery fitaovana an'izay raha ohatra zany manangana lay fanjakana am'le hoe andao atsika nao ivotoerana iray famindrana vo dia normal zany satria efa nitakiny ny malagasy marary hatramin'izay hoe mba jerevo manokana ity resaka momba ny voty satria lafo de lafo ny dialyse tsy lay transplantation zay voatery makany ivelany rehefa anao an'izay ary mandany vola any amin'ny miliara latsaka kely na mety mihoatra azy député Alain Ratsimazafy azon'ny fanjakana atao zany na ty scanner lafo be zay amina million ty aza de tokony amorain'ny fanjakana no hanaovana an'izany scanner zany satria betsaka ny olana ara-pahasalamana mila scanner am'izao fotoana zao zay le titsika neny asa normal zany raha tsy ampy ny EPP de mila manangana EPP na hoe efa ratsy ahoana tokoa moa trano kasika na trano fafana na trano zay tena hoe efa ratsy trano azo no mbola ianarany zaza malagasy am'izao fotoana zao dikan'izay nefa tokony hanina fotodrafitrasa amina trano dura zany amina parpaing na amina briky ny mpianatra malagasy de tokony manao an'izany ministera ny fampianarana fa tsy zava-baovao akoriny zany ny lalana raha ohatra ka tokony misy ny fanamboarana de misy le hoe entretien misy le réfection misy la hoe mety fanamboarana vaovao misy na nouvelle construction dia anjarany eo anivon'ny travaux publics manao an'izany fa misy apahany moa malefa any amin'ny commune na alefa eny anivon'ny gouvernorat ny resaka kianja anjarany eo anivon'ny ministère amin'ny fanatanjahantena no mijery an'izany satria tsika efa tafiakatra any 28 millions any am'izao fotoana zao raha ny RGPA farany teo fanitsana recensement farany teo zany dikan'izay lay fotodrafitrasa ho an'ny fanaovana fanatanjahantena tany amin'ny république faharoa lay 12 millions na 16 millions ny habitants isika efa tsy ampitsony zany député Alain Ratsimazafy mila manao fotodrafitrasa vaovao tsika asa normal zany ny any Brown gendarmerie asa normal zany satria memirongatra ny tsy fandripahalemana am'izao fotoana zao vao nyteneniny député Jerry teo vao nyteneniny Alaindremiseza teo ary matetika teneninao eto zany député Alain Ratsimazafy ny amin'ny firongadany lay tsy fandripahalemana ka raha ohatra zany misy bureau na opérationnel avancé na misy ny resaka détachement sy ny sisa de asa normal zany fa tsy manormal azy fotsiny de lokona volomboasary le trano
nefa tranompanjakana fa tsy trano nataon'ny TGV na nataon'ny irmara zany zay tsy normal an'le izy satria efa misy endrika fampelezakevitra anatin'ilay tranompanjakana fa ny zavatra andrasana an'le mpitondra fanjakana am'izay de inona ahoana no hinana ny vaoaka malagasy sakafo ao anatin'ny ray andro intelo de io nytenen'ny ialaindre miseza teo iny hoe ahoana ny tokony ho ariary zato ny kapoaka ny vary ahoana ny ahafahany vaoaka malagasy mahazo rano zay mampimenimenina am'izao fotoana zao mahazo jiro ara-dalàna mba tahatahaky ny an'ny libisy ny rehetra hoe gratuit ny jiro ny rano Madagasikara ve de tokony hahantra rano ary tokony hijaly rano ahoana no ahafahana mampianatra an'le zaza malagasy ka tsy hitsoaka ny an-tsekoly ary zaka ny fahefa mividy nisy feom-paritaka zao entsika tsara de hoe ray etsy ny droit anankizy mianatra any amin'ny sekolim-panjakana misy 7 alina misy 10 alina hatrany amin'ny EPP zany nefa de hoe maimaipoana ny fidirana mianatra mifandaminana any reny no andrasana ho amin'ny mpitondra fanjakana ny fandraisan'ny mpiasa-panjakana karama ho azo ara-dalàna fa tsy hoe fitokonana voazo ny karama na ny nivon'ny PAT na ireo mpampianatra pikarika zay tsy mahazo ny indemnité supplémentaire ny ohatra na ireo mpianatra zany rehetrarehetra zany no andraikitry ny fitondram-panjakana mandrindra ny tontolo ara-toekarena ka mampiainga an'le tena ekonomia fa tsy foto-drafitrasa kely 100 metatra akory ny tokana filompineny de hoe tena miasa le filoha na 1 kilometatra hatramin'izao moa le renkanarikataka zany mbola tsy hitatsika le fahavitany député Alairatsimbazafy ya iverina kely ana manafaniry makasika indrindra zay le hoe nisy foto-drafitrasa tokoa nampanantenaina makasika ny flyover zay tsy anosy zato te apatsiaha androany amin'ireo tompona ndraiky mpanjakana hoe anisan'ny voalaza tao anatin'ny PGE na ny programme général de l'État taona 2024 zay tao anatin'ny LFR na ny loi de finances rectificative ny marobola zay hoe 1043 milliards d'ariary zay anatanterahana le antsona hoe plan Marshall ary tafiditra ao anatin'io plan Marshall io ny fanatanterahana an'izay hoe flyover anatetezana miantona zay tokony hipetraka etsy anosy zato taona 2024 tsika zao tsy mbola nisy fototra teo na fametrahana vato fototra mandrakty androany apatsaivina sy takiny tsika mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao aoka ho tanterahana re tompoko ny voalazany zany loi de finance na ny teti-bolam-panjakana zany zay amariako etona fa efa teti-bolam-panjakana tamin'ny taona 2024 no nisy iny zany sorabolo zany anatanterahana an'izany foto-drafitrasa zany eto ihany koa moa zany na manafaniry dia maro ny fitarainan'ny mponina tsy anatin'ny faritra itosy sy manodidina zay lalana makany amin'ny hôpitaly tsy nitsahatritsika nefa nyteny an'io teto amin'ity fandarana Miara Manonja ity satria efa tsy latsaiky ny telo na inefatritsika no nanaitra ny tompony andraikitra je ny eo amin'ny faritra Nalamanga zany mba hijery akaiky an'izy io satria ny zavatra hitao zany de tena efa tena mikorotana tanteraka zany lalana zany route régional moa le izy zay atao hoe anjaran'ny région na ny faritra zany no tokony hiantsoroka an'izay fikarakarana an'izany lalana zany fa fantatsika tsara fa lalana ho any amin'ny hôpitaly le izy ary maro ny mpiteraka zany ao amin'ny hôpitaly io no mandeha am'izany lalana zany ka hiteraka fahasairanana toy ny hoe atao hoe miombo ny mety aretina azon'le olona satria mitotototona mihitsy mandeha am'izany lalana zany lavadavaka tanteraka no hitao am'izao fotoana zao ka angatahana sy takina ny tompona andraikitra mpanatanteraka mba hijery akaiky ny fanatanterahana satria de menimenina avokoa ny olona rehetra manodidina an'izany faritry ny hôpitaly itosy izany na manafaniry ny faritra zay manao an'izay asa zay fa amin'ny maro antsetra ihany koa mbola misy lalana rary vato hoe tokony ataon'ny faritra ny antona teo le lalana raha ny vaovao atsika zany tsy mandrosy le izy reny koa mba tokony fantatry ny fanjakana reny hoe le foto-drafitrasa tsy mandeha koa mba asehoy akoatran'le foto-drafitrasa io moa zany vitsy je vitsy le izy avy tany atsimo izy zany tany avaratra de tany atsimo de tonga tany fianaratsoatany zany nijery an'izay lafin-zavatra fa zay le tiatsika tenena hoe ohatran'ireny ihany ny zavatra ataony tsy miala lavitra ny EPP de ny CSB 2 de resaka lalana rary vato
mora sy nita zany zao tsika hoe aiza le tena lalana le migodana tsara mihitsiny lay fotodrafitrasa vaovao vakina satria mitady an'izany nge am'izao fotoana zao reny lalana nanaovana pospera reny ve efa mitoly asa sa nandritry n'le fantalovany filohan'ny repoblika nametraka an'le vato fototra voalohany fotsiny de nisy an'ilay fitaovana samihafa lay engins le resaka niveleur sy ny sisa no hita teo fa rehefa lasa le filoha de tsisy tsony reny zay ve zany zava-misy any am'izao fotoana zao itsika de miezaka mahazo avao deputé Alain Ratsibazafy de ohatrohatran'izany mihitsy no zava-misy any naninany satria maro mbola hoe tsika eto ndray zany hoe taiza daholo reo nanaovana pospera de efa inona no asa natao tamin'ireo pospera reo zany efa mandroso ve le asa fa ty aloha zany raha ohatra fahaiza manao ny fitondram-panjakana de mbola eo amin'ny tsy mihoatra ny 30 kilometatra ny vitan'izy ireo ao anatin'ny 3 taona zany raha ohatra tena anao lalam-baovao mihitsiny zany na handamina lalana vaovao tahaka n'io RN 44 io zany hitantsika zany am'izao fotoana zao ka raha miresaka RN 13 de eto moa mbola hoavy namantsika manuel resaka an'izay hoe ny RN 13 de ataolanaro iosy na iosy taolanaro zay ny tena RN 13 aminy amanjato ny kilometatra maro fa tsy hoe taolanaro ambovombe fotsiny satria zay manko ny eritreritry le fanjakana ty fata fa tsy ho vitantsony le izy dia tapahany aty ambovombe lay RN 13 ho ataony de zay ny anjarantsika eto anivo Miara Manonja hoe hampafantatra an'izany mba ho fantatry ny vahoaka satria ilain'ny vahoaka ny fahafantarana an'izany deputé Alain Ratsibazafy ya namana faniry eto mamaraparana ny fandarana moa tsika amin'ny zao fotoana zao de misy afatra avy amin'ny vahoaka ato anatin'ny district Antananarivo Atsimondrano zay miantefa manokana amin'ny dompona ndraikitra eo anivon'ny Apipa zany amin'ny reto faritra voalaza manaraka reto ny fiombonana Akadimanga ary Fianorivo misy lemaka moa zany de fantatsika hoe lemaka be tsy mitatatra zay toeram-pambolena izy io zay nikasan'ny fanjakana moa ametrahana ny tetikasa Tanamasoandro teo aloha zay efa nikisaka moa zany io any faritra Rivo Mamano ny tetikasa Tanamasoandro am'izao fotoana zao fa ao anatin'ny fotoam-pambolena tokoa ny tantsaha am'ireo commune telo zay voalaza teo reo kanefa dia misedra olana am'izay hoe tsy fahampiny ny rano zay rano atambany ray reto zany no resana na manafaniry fa tsy rano fisotro madio dia manaitra ny tompona ndraikitra eo anivon'ny Apipa mba hijery akaika ny io faritra voalaza teo reo satria efa ao anatin'ny fotoam-panetsana zany zareo kanefa dia maina ny tambary ary mitritra mihitsy fantatsika fa somary miantona ny orana am'izao fotoana zao dia io no anairan'ireo tatsaha satria fantatsika tsara fa anisan'ny zava-dehibe amintsika zany hoe sehitry ny fambolena eny amin'ny tontolo ambanivohitra zany indrindra ny vary mba tsy anafarana vary angeny mahatonga ny tatsahantsika mifototra amin'izany sehitry ny fambolena zany ka mba mangataka ny Apipa mba andrindra zavatra tsy sarotra al izy manana barasy tsika eny amin'iny toerana iny fa mifandrindrana ny rano zay tokony hiditra amin'izany tambary zany no angatahany reto tatsa ireto manarak'izay moa namana faniry dia somary resaka kely ny redynamisation ny antokotiko Madagasikara tsika district Antananarivo Atsimondrano ary koa ny programme ny antokotiko Madagasikara atao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany makasika ny redynamisation dia ao amin'ny commune Ampitatafika zany amin'ny alahady ho avy zao fa 7 ny volana Oktobra 2024 amin'ny 2 ora ny fotoanatsika ao amin'ny live hotel moa zany no anaovantsika an'izay fionambe zay ho atsika apikatroka atika Madagasikara rehetra ary ihany koa isika zay teny ivelany zany antokotiko Madagasikara zany kanefa dia maniry ny anatevin-daharana ho mpikambana ao anatin'izany antoko zany dia asaina manokana tsika mba ho tonga ao amin'ny live hotel zany amin'ny alahady ho avy zao amin'ny 2 ora ao Atsimbohatra Ampitatafika moa no ahitantsika an'izany toerana zany dia samy ihany koa tsika mifanentana zany mba ho tonga maro satria amin'ny fotoana io no ametrahantsika an'izay hoe fametrahana ny rafitra ny fanomezam-baovao makasika ny antoko tiko Madagasikara ary indrindra fankahitana satria elaela zay tsika tsy niona satria fantatsika fa voangana moa no mijanona ny ameana teto amin'ny tany sy ny firenena. Akoatran'izay ho ana Atsimondrano manokana dia
misy a ny fialamboly zany zavatra fialamboly a karakarainy ny tanora tiako Madagasikara ato anatiny zany district Antananarivo Atsimondrano zany a nampitondraina ny anarana hoe Fraisakina ny tiako Madagasikara eto Atsimondrano izy a any amin'ny toerana place de l'amitié Amboanjobe commune Bongatsara no atao zany fitsangatsanganana izany a misokatra ho an'ny rehetra mazava ho azy ny toerana indrindrindrindra moa zany a isika tiako Madagasikara ato anatiny zany district Antananarivo Atsimondrano zany de aokotsika ifanentana hiala volontsika ao anatiny zany fotoana zany amin'ny asabotsy fahatelopolo ny volana Oktobra ho avy zao ny fotoanantsika misokatra manomboka amin'ny fito maraina ny vavady any toerana ary entanina moa tsika zany hitondra sakafo atoandro eny tsy maninona ho antsika zay mety lavidavitra ka tsy nahomana dia eny toerana zany de efa misy ny fivarotana sakafo tsony vary sy laoka ny rano fisotro ny tsakitsaky isan-karazana zay amidy amin'ny vidiny mirary mbola isy moa tompona andraikitra amin'ireo tanora tiako Madagasikara ireo mbola ho avy eto ho vahintsika anazava bebe kokoa ny mahakasika an'izay fa apetraka amintsika zany fanentanana zany amin'ny androany mba fampizarantsika sahady ny vaovao manomboka androany zany amin'izay fitsangatsanganana lehibe zay mariana moa fa isy ireo mpanakanto zay ho avy eny toerana ihany koa anafana ny izany fitsangatsanganana ataontsika zany anisan'izany ny artiste au black ny alson ary Ariane reo moa zany de fantatsika tsara fa ao anatin'ny atao hoe fanetsiketsehana ny tanora mihitsy zany mpanakanto zany dia noezahana zany no tonga eny toerana mariana fa fiteny moa hatramin'izay de hoe misy mividim-pidirana fa ho antsika kosa de hoe ho fatoerana angamba no ilazana azy satria tsy de vidim-pidirana amina mpanakanto ohatran'izao no entina atao hoe ampitaina amintsika zany fa de ho fatoerana no alohantsika eo ampidirana dia 2,000 monja izany ho fatoerana zany mba ahafahantsika zany miditra ao amin'izany toerana place de l'amitié Amboanjobe commune Bongatsara izany de antenaina isika pikatroka tiako Madagasikara rehetra ary ihany koa isika zay maniry ny irotsaka ao anatin'izany fikambanana nantoko tiako Madagasikara zany mba ho avy anatevin-darana ny fitsangatsanganana Fraisakina ny team Atsimondrano namana faniry ya fa maraparana sika député Alain Ratsimazafy moa zany ny vaovao naloza ampifamovozana moa zany tao Ambalavo tao tany amin'ny Malazarivo zany tao Antsahasoa Malazarivo zay CR Nankaramena zany de sika Ambalavo zany tena nisy loza ampifamovozana satria sprinter mpitatitra zany no avany Iosy no latsaka tao amin'ny tetezana Antsahasoa zany tamin'ny fito maraina teo de folo mahero zany namony eny raha ny vaovao fantatra amin'izao fotoana izao tamin'ny farany herinandro teo ihany koa de ahitrano goavana tany farafangana tany zany efa nisy ahitrano ihany koa tsy lavitra amin'ny farafangana zay nataona dalo mbola hitondrantsika fanadihadiny reny rehetrarehetra eny inona moa ny dikan'ireny ahitrano be da be any amin'iny faritra atsimo iny tena misy zavatra ndraindray tsy mazava mihitsy zany amin'le dalo manafika de mandoro tanàna ray manontolo mihitsy akoatriny hoe misy ahitrano zay vokatry ny tsina na sala am'izany fa ny zavatra rehetra dia hiezantsika ikaroana fanadihadina fa tsika moa zany makahery ny avan'ireo zay namony aina tamin'ity loza mpifamovozana lehibe ity zay angamba no etsika amarana azy député Alain zay zavatra tiana ho ambara faraparana zany alohan'ny anakatonantsika indray zany ny rideau zany amin'ity fa 1 volana Oktobra ity anamafy kely fotsiny angamba namana faniry hoe fionambe voalohany iarahantsika eo anatin'izany fitsangatsanganana zany fialamboly zany ho an'ny tsika pikatroka tiako Madagasikara tao anatin'izany district Antananarivo Atsimondrano zany nefa ihany koa dia anasantsika ireo pikatroka tiako Madagasikara amin'ireo commune manodidina tsy misy olana akory zany fa de ao anatin'ny antsony hoe fameloma maso ihany koa tsika amin'izao fotoana zao de asa mihitsika mifanentana zany mba ho tonga amin'ny fahatelopolo ny volana Oktobra andro asabotsy io andro tsy fiasana ko antenaina fa marobe tsika de manatitra ihany koa ny fisaorana aéroport-tsaina tsika vahoaka malagasy zay nanaraka ny fandarana nanjoy hatramin'ny farany ity fandarana Miara Manonja ity de mametraka ny veloma finaritra tompoko
eny ary zay no amaranantsika ny fandarana zany a tamin'ity tontolo andro ny alatsinainy fa 1 volana oktobra 1 ity ety-pamaranana de efa mivombomma minyomakomana ny tiako Madagasikara ny mahajanga sy ny RMDM handray ny etsika lehibe ho tanterana amin'ny alakamisy sy ny zoma izao kopakopatanana ho anareo zay efa miomakomana any zay manao ny fandaminana rehetra zany hiatrehana amin'izay fionana izay avy any mahajanga de iodina amina toerana samy hafa ny team sy ny RMDM ary hitantsika teo zao fa metsika ny Atsimondrano de miaraka amin'ny tanora Atsimondrano de efa nanao azy koa ny tanora teny amboribory tany fahenina mihitsika fa andeha avokoa le any amin'ny faritra samy hafa sy ny distrika samy hafa de ho taterina eto araka ny vanim-potoana rehetra moa zany fa de efa mandroso ty raharaha ty fa ny zava-dehibe ho antsika fotsiny de hoe fandetana ary de meza milaza ny vaovao samy hafa mba ahafahantsika mitondra ny fandaminana vaovao hanavotana ity firenena ity akasitrandry na arabe mananjara niaraka tamintsika teo sy ireo namana teknisiana dia mametraka ny veloma mandra-pitafa indray atsika manerina izao tontolo zao manaraka ny fandarana Miara Manonja tompoklasy sy tompoko vavy